I feel good. Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Mirabatsika rehetra tompoko amin'ny zao maraina izao dia fatatsika ny vaovao mafana fa dia ny korotana mitranga any États-Unis izay fahalamina ihany nefa anjaranay eto amin'ny feel good amin'ny hoe I feel good teny amerikana no iresaka aminareo dia miantso constitutionnaliste izay ny constitutionnaliste dia ny olona izay mahay momba ny lalam-panorenana anakoho izy no miresaka amintsika eto miarabanao Andriamatoa Norbert. Mirabanao ary miraba amin'ny mpiandraitra dia mirabanao antsika Andriamatoa Honoré Rakotomanana. Mirabatsika zaneno ary maletsy miresaka ary miraba amin'ny mpiandraitra mandeha ny fifidianana any Amerika efa hita reny ny valy efa mazava be reny zany ndray tena raha voamely efa fantatra Joe Biden mandresy Donald Trump ka zavatra mitranga nefa rehefa zao dia tsy vita amin'ny fifidianana voalohany fa misy no tokony fanekeny ny antenimieran'le izy dia rehefa zao avoaka ny vokatra ofisialy raha izaho zay efa hitantsika atao zay rehefa fifidianana dia ny valin'ny vonjimaika dia ny valin'ny ofisialy andrazana efa hitantsika zany efa hitantsika zany rehefa zao dia misy ny fiantson'ny président Trump ireo pomba azy andeha ivorivory eo anoloan'ny latam-panjakana efa hitantsika zany efa hitantsika tokoa zany efa hitako soa zany dia rehefa zao Donald Trump miteny hoe mandehana nareo arovy ny safidinareo arovy ny sananareo mandehana makany amin'ny antenimera milahatra efa hitantsika zany dia rehefa zao dia miditra ny fomban'ny Donald Trump dia manakorotana ny fifidianana izay ataony antenimera sisisa efa hitantsika zany efa hitantsika zany ka hono hoe rehefa hitantsika daholo zany rehetra zany ahoana zany ny tovaly io raha zany tianina rehefa mazava io rehefa mazava io ady momba lampianakavy io nendrareo tsy mazava tsara ka itsika ny zany efa raha izany tsika misy nalain'ny Amerika tahaky efa mazava ny zany tsika ngefa Amerika jereo Miami jereo États-Unis jereo Chicago tsy mazava amina zany ianao koa ve Andriamatoa Honoré mitrehitra an'izay efa hitantsika zany hitantsika zany tsika nefa Amerika version Mexico mazava izany ohatrany sanga rehetra maka tahaka tsika Amerika reny tena fandeha sodabetsaka atao I feel good. Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Zay marevahiny, zay manasa olona. Alasinainy talata larobila misy mois sabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra. Tsy mandeha amin'ny zilony, fa tianareo foana Galana, miaro ny fahasalaman'ny pante taxi be. Orange, mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Orange. Isa masina moa zany dady androany. Fito. Miaraba amin'ny piano, miaraba amin'ny technicien. Miarabolina. Miaraba amin'ny bolina rehetrarehetra aloha zany. Tsika rehetra koa dia miaraba amin'ny piano rehetra. Raha ny daty aloha zany dia efa fito fa ity no laka misy voalohany indrindra amin'ity volana amin'ny taona ity mihitsiny, taona 2024 janoary 2024 ka dia faly miarabantsika rehetra indray anatin'izao fandarana rivotra izao ao tsara daholo very fidy ry Larissa Marqueo ny mpiaino rehetrarehetra tsara fa anisany ohatrany hoe tsy mampitombona ny saina tato ato ny resaka
Fiakaran'ny vidim-piainana. Tonga de hoe vidim-piainana akaiko be indrindra ny resaka vary. Vary manko tsy misaraka amin'ny malagasy foto-tsakafo izy. Farafaratsy indray mandeha ao anatina ray andro. Nefa amin'izao izy de mety daholo zay tia rafidy. Nefa amin'izao izy de tena niakatra be 507 zany zao mikapokana vary. Nisy vaovao fakomaly avy amin'ny Fianaratsoa 700 ny kapoaka amin'ny vary ihany. Kilao taloha mihitsy zany. Kilao ambary taloha zany. Raha ny tena marina ny vary hoanitsika amin'izao raha tsy hijery afa-tsy ny vokatra eto an-toerantsika dia vokatra tamin'ny taona lasa. Zany hoe taom-pamokarana lasa. Raha mijery somary maimaika tsika amin'izao raha hijery momba n'ity taona 2024 ity noho ny tsy fampiny rano amin'ny resaka fambolena noho ny fahatarany ho an'ny vary alolo io vary aloha zany resahana eto resabary ho an'ny salame miaraba Francis ho an'ny vaky ambiaty fiakaran'ny vidim-bary resaka ho an'ny vokatra vaky ambiaty dia tsy fampiny rano eo le fahatarana koa ho an'ny zay mbola eda be mbola tsy nanetsy manetsa be mbola ho avy faly miarahaba antsika rehetra tompoko tena no manetsa be mbola ho avy tsy rary loza fa raha mijery fotsiny ny évolution an'le izy ny fivoaran'ilay izy lay toetra raha dia ankitrio fivoaran'ilay toetra raha ankitrio dia ny ankitrio raha fiteny taloha losa fijery maimaika ho ale izy mety tsy ho voatazona amin'io ary le vidim-bary fa mety mbola hiakatra efa voakotokotonareo ao anatin'izany le vary le ho tonga satria nanafatra vary ny fanjakana 4 taona izy iny ho avy amanaliny mihitsy nyle izy satria ity ny zavatra mahagaga mantsy aloha hatramin'izao fantatra ary arahany zao tontolo zao manaiky fa ny malagasy no anisan'ny olombelo eto ambonin'ity tany ity mihinam-bary be indrindra anisany hoe tsy isika rery no mihinam-bary be fa mihinam-bary be daholo ary isika no anisan'ny mpihinam-bary fopla indrindra dikele hoe fopla amin'ny vary farany zay andrahoana amin'ny fomba tsotra indrindra satria hatramin'izay aza io gasy io afrikana io rehefa mihinam-bary de mihinam-bary asiny menaka ny azy andrahoana ahandroana zay ny tokony fiteny ahandroana miaraka amin'ny menaka ny sasany asiny tsaramaso sasany asiny hena ny sasany finitsika moa raha vao manao an'izay de na atao hoe riz cantonais ho ny filazana zany na hoe kasoka fa ny vary ny atsika rano vita tsy asina na de sira aza tsy asina na de menaka aza fa rano fotsiny de vita ary efa miteny ry zao tontolo zao hoe vary faran'izay tsotra ary tsy mitondra ninona loatra ho an'ny vatan'olombelona ianareo anika rehefa mihinam-bary ny gasy de tsy maintsy mila fangarony lay antsona hoe laoka ary ny vazaha ndray nefa mifanohitra am'izay ny azy ny laoka no commandina any amin'ny restaurant fa hoe inona atao fangarony io inona hoe accompagnement ozy izy vary ve sa mofo ve sa légume sauté ve sa légume à la vapeur ve noho izany tokony efa fantatra ny fitondram-panjakana hatramin'izay zany fa mpihinam-bary ty olona eto ty io na maraina na atoandro na hariva vary foana amin'ny maraina izy vary matezaky vera moto ty oatra ny katsaka sy ny tsariny mangaso mahazo aina mihitsy raha tsy mihinam-bary de misy anisan'izay za fa io na hinana mofo sandwich anankiroa complet za amin'ny atoandro asio vary kely indroa ny sotro rangaha zay vovoky indroa fotsiny de fa ampy fa gasy noho izany tokony ho fantatra ny fitondram-panjakana zany hoe mila manafatra vary foana satria raha ny tokony ho izy ara teoria antaratasy ampy atsika ny vary eto ny vary amboletsika ampy atsika ny vary amboletsika ny vary vokarina eto Madagasikara eto ampy atsika mihitsy ary ny tany azo volem-bary eto de mbola be de be na vary ankoraka torana zany misy rano na ny vary antanety miandry orana mila orana foana mila rano foana io ampy atsika io vary io fa saingy maninona ny tsy ampy misy antony zavatra be de be ao misy mono manitrika mbola resaka any ankibony omby zay misy ireo mampiakatra midangana be ny vidiny ka tsy takatry ny olona anika eo ny mampieritreritra hoe maninona ny manafatra vary foana hatramin'izay ny fitondram-panjakana tsy mbola nisy fitondram-panjakana tsy nanafatra vary teto fa manafatra vary foana de tsika ve de mieritreritra hoe foto-tsakafotsika ve de tsy vitatsika ny mamboly azy fa maninona ny any andafy ohatra fotsiny zao sendra mba misidina amin'ny fiaramanidina na mahita sara ny teny amin'ny any Frantsa amin'ny États-Unis iny
amin'iny Espagne iny fambolenany itsy Afrika Atsimo fotsiny vao miala kely any Johannesburg ianao fambolenany midadasika tena midadasika amina hektara maromaro mihitsy tsy fantatrao izy ambolena io na inona fa raha ohatra ka vary ny foto-tsakafontsika tokony vary zany midadasika etseroa tokony vary foany ary ny vary iaho any Dego io vary any Fort-Dauphin io vary any Ambositra io vary eto Antananarivo io vary any Ambotrimanjaka io vary any Tamatavy io vary tsisy tsy vary io tsy mbola nisy fiantsonany vary amin'ny zavatra hafa eran'ny Madagasikara fa nahoana no tsy mamboly vary tena à outrance araky ny fitenin'Andriamatoa Ratsiraka azy zay tonga de voleo vary raka de vary aza mina raha mangazo sy vomanga aloha aza mina raha katsaka sy tsaramaso sy voanjobory vary aloha vary fa tokony raha anaovana politika na vary eto amty Madagasikara ty vitatsika io aleo manafatra mangazo katsaka tsika raha ohatra ka tsia noho izany tokony tsy vary no afarana tsy tokony hoe misy iny zany efa andraikitry ny mpamboly andraikitry ny olona voakasika zay hoe tokony hamokatra vary isika satria zay mifoto-tsakafontsika fa ny zavatra anankiray tiako somaro hitarina kely somary hitarina zany amin'ny resaka hoe tsy tokony ve misy ina moa zany accompagnement ataon'ny mpitondra fanjakana ministera voakasika zay fanampiana ara-teknika sy ara-masomboly ireo mpamboly sy ny resaka indrindra resaka barazy resaka io foana ny problème za zany mahita hoe mety ve ho tolo-kevitra ty rehefa tsy mety avereno aty ny tolo-kevitra fa tsy mazarina ny tenako fa hoe azarinao za azarinao za ohatrohatr'izay zany izy tana likia raha misy foto-drafitrasa anankiray tokony ho maika momba ny resaka an'io satria foto-tsakafontsika ny malagasy ny vary tsy tokony barazy velo tsika zao fa mitratra n'ity olana momba ny resaka rano ty de fa hita zany zay hoe olana ao anatin'le izy ko lalana koa tafiditra ao anatiny tafiditra fa maika angamba aloha barazy raha zao ny situation amina resaka foto-drafitrasa io resantsika io foto-drafitrasa io satria le izy misy zavatra be de be ny atao hoe vary rehefa miteny moa zany ireto telo reto ny mamalagasy ny gasy de ohatranentreretin'olona hoe le vary ambony vilia le hoanina ihany le izy hoy iaho hoe ny teny gasy ny vary ary ny fasana tsy le fasana amin'ny anitriana olona maty akory tsy zay fotsiny fa mifono zavatra be de be hatramina famadihana fasana zany hatramina razam-be hoe ny razanay ane karianany ny tany ny razana fasana zany zany rehetrarehetra zany ny vary de tsy vary le hoe atsofoka any anaty vava de hoanina de mikapa anao rehefa avy eo de zay tsy zay fotsiny fa ny vary tena miainga avy any amin'ny tanimbary loza amina tamboandra malagasy mihitsy zany hoe ny varotra tanimbary zany tena ampianatra ny zanany any an-dafy ingizy de namidiny le tanimbariny tena efa tena sakrifisy ohatrany hoe manapaka ny akikely mihitsy ny dikany zany sahirana tsisy hitonana tsony izy mahatonga varotra tanimbary zany satria tena zavatra be miletika ao anatin'ny filozofia-ndra malagasy ny atao hoe vary sy ny tanimbary io kanefa azadinoina fa ny tanimbary dia misy zavatra miaraka aminy enao rehefa mamaritra ny vidina vary ina mbola mahatonga atsika manondrana nefany ka satria isika mitady vola itreretinao tsara mihitsy aza mieritreritra hoe isika le izy satria raha ianao zao tsy mpamboly vary ianao no zany tsy isika le izy fa zareo mpamboly tsy vary ihany ange zay fanontany zay no mipetraky fa hatramina katsaka hatramina soja hatramina tsaramaso hatramina zay zavatra ondratsika rehefa tena mipetraka any ambany vohitra isika de mahalala tsara fa tsy misy fidiram-bola afa-tsy ny avy ao amin'ny fambolena ihany ny tantsaha ka raha vary no fototry ny fambolena ataony de io vary io no tsy maintsy amidiny kely aloha mba hidirany vola ahafahany vidy siramamy zay tsy vokariny sira savony kahe ho an'ny ankizy stylo any ambany vohitra izy sitlo ny petrôle ny isan-karazany eny indrisy hatramin'le masomboly amboleny mbola vola ihany no hividianana an'io hatramin'ny zezika koa mbola resaka hafa ny zezika mbola resaka hafa mihitsy satria ny zezika dia mbola asitriky ny vazana nomboka tao anatin'ny enimpolo taona tao anatin'ny lohatsika fa ny zezibazaha de mampiakatra ny vidy mampiakatra ny vokatra ary ny zezibazaha nefa rehefa nijeren'ny teknisiana dia manimba ny tany tsikelikely ka tsy maintsy ampivadina amin'ny zezikomby zezika biolojika na ny compost zany ary rehefa mitsofoka tsikelikely de mba miha adino ny zezibazaha zay mbola hatram'izao ireo fiaraha-miasa iraisam-pirenena
miara-miasa amintsika ireo mampirisika hoe ataovy an'izao le fambolem-bary ataovy an'izao mampiasa zezy bazaha ireo mampirisika ny fampiasana zezy bazaha ireo noho izany mbola ao anatin'izay vangoko ny zezy bazaha de tsy vitan'ny malagasy ny manamboatra azy ka tsy maintsy amidiny le vokatra azony avy am'le vary rehefa avy eo ary iny no ahodiny mba hividiana zezy bazaha ndray hamboleny ovy Ambatolampy io fantatro io satria tany niasako nandritra fotoana maritraritra amboly ovy izy amboly anana izy amboly zavatra hafa izy le vola azony avy amin'ny vidim-bary rehefa avy eo anika natsangana am'izay reto coopérative ireto anaovana an'ilay ina le antsona azy grenier villageois lay sompitra iombonana dia angonina am'le sompitra iombonana le variny le tantsaha de am'izay rehefa tonga ny fahavaratra ny fotoam-pahavaratra zany hoe ny maintsoahatra dikan'izany mety tsy fantatra reo dikany hoe fahavaratra sy ny maintsoahatra rehefa lafo am'izay ny vidin'entana rehetrarehetra dikan'izany rehefa varatra varasa ny andro zay ny filaza rehefa varasa ny andro de sa misy vola koa ny olo de alaina ilay vary tao anatin'ny sompotra iombonana ilay vary amidy amin'ny vidiny tokony mba manakaikikaiky ny atao hoe ara-dalàna satria ny mpijirika dia manao ny ataony koa mividy amin'ny faran'izay mora ny varinao satria fantanao fa mitady vola de vidiny mora io de iny lay vary aondrana misy ihany kosa nefa ny vary mitovy kalitao amin'ireo entana fanondrana mitovy kalitao amin'ny crevette izy mitovy kalitao amin'ny letchi izy mitovy kalitao amin'ny vanille izy zany hoe tsy natao hohanitsika ireo ka eo indrindra ma tsy Francis vary natao aondrana mihitsy ireo malasa saina kely hoe maninona le vary tsara atsika satria le vary aondrana zany tena hoe tsara mampimengy de manondrana tsika de aveo manafatra ino lo tsy maninona fa le vary afaratsika za tsy teny hoe fopla fa ratsiratsy kokoa amin'ny ankapobeny ny vary afarana ratsy noho ny vary vokarina eto amintsika ratsy ny kalitaony fa iny koa no azahoantsika ilay mora ny mampalahelo ane sy ny mahatsikaiky de izao i Vietnam izay niaraka namboly vary tamitsika niara nianatra amin'ny fambolem-bary ilay antsoina hoe katayama izy io antsoina hoe voly-vary maroanaka sy ny ketsa valoandro sy ny isan-karazany io katayama io méthode japonaise zay nampianarin'ny Delaunay mopera Delaunay teto Madagasikara mopera io nampianatra an'io de izy io nihanaka am'izao fotoana zao atao hoe voly-vary moderna io nanao an'io koa ny japonais ary méthode à la malgache no fiatsondry zareo azy ihany io no anondrana ny vietnamiana vary etseroa naninona itsika ny tsy nakatahaka an'izay zavatra zay misy anton-javatra tsy anton-javatra ara-teknika mieritreritra mantsy ny olona hoe délégation rangady vendrana mihitsy de ao de teknika zay nampianarana tsy anton-javatra ara-teknika tsy ara-masomboly tsy ara-pandraisana angady akory io tsy ara-pitsatohany angazy tsy ara-panetsana tsy ara-teknika hoe fanondrana sotra zany ara-tsaina tokony hojerena voalohany reny iza le antsoina hoe malagasy fantatrareo teknisianina ve ny atao hoe malagasy fantatry ny olona nianatra manana diplôma ve ny atao hoe malagasy tsy fantatra satria rehefa tena atao le fambolena io le vary ambolena de atao manaraka teknika rehetrarehetra io ohatra ny hoe zavon-drakoto no asaina manao an'le izy io atao hoe paysan pilote dia mamokatra soma tsara mihitsy no zavon-drakoto io mety jerenareo zao re olona nanaraka teknika ra zavon-drakoto de nahavokatra io tsy mamboly 1 hektara fa eo amin'ny 10 ara eo nambolena mavoly izy io jerenareo io vokatra io zao raha atao aptominy zao misy ho any amin'ny 10 tonne amin'ny 1 hektara ny vitany mavita 10 tonne izy 1 hektara nefa tena hamboly am'izay raha malagasy amina 10 hektara 10 hektara 20 hektara tsy mahavita an'io nataondra zavon-drakoto io satria nendra zavon-drakoto dia 10 ara no mba namboleny nampiasaina an'io teknika io teknika io de tsy mety amin'ny lohan-dra malagasy io ny lohan-dra malagasy de le kitoto lohana malagasy kitoto amin'ny fietreretany tandrefana azy ohatra efa natao sketsa moa zany tamin'ny fotoanandro ny fanetsana fotsiny ohatra rehefa hanetsa hiavoketsa ny gasy asorona le izy ongotana le zanabary iny ongotana le zanabary de kapokapohana amin'ny tongotra zanakao ve no kapohanao amin'ny tongotra hambolena ane io zanaka vary io rehefa aveo mbola arefidrefotra amin'ny ranjo eto na amin'ny vodi-tongotra ilay tsiron'lay tany avy ao amin'lay nambolena n'lay na mafazana an'lay vary akapokapoka arina any satria havesatra loatra lay vehivavy miloloany io rehefa avy eo ka hitete amin'ny akanjony de asorona le fotaka iny nefa ny tsiron'le sakafo efa miena ny kapasité efa tenenina zao fa eo 20 andro eo no anisan'ny tsara indrindra ny zanabary io de afindra fa tsy vitan'izay 20 andro zay de 10 andro 20 andro 2 volana 2 volana ary sasany zay vao manetsa zay vao miavoketsa mbola miavoketsa ary io zanabary io rehefa ongotana
avy any amin'ny tany ketsa tsy vita le kapokapoka fa mbola fatorana kely fatorana giazana mihitsy zay vao atsipy ery valam-pariana izy atsipy eriana an'io midoboka eriana any ery izy midoboka maharary ane zazakeliny iny zazakeliny maharary ary io rehefa miangonangona eo amin'ny sisiny tahalaka moa ny fiantsoana azy na valam-pariana izy nareo aty mbola fatorana giazana mihitsy iny giazana mafy be de iny vangongo ngeza be ohatrany skodoro ohatrany iny angezany loloavy le ramatoa iny izy io dia apetraka eo amoron'ny arabe goudron eo hiandry sarety akazy eo na efa eo le sarety fa io ndray mbola misy fotoana ny andro mahamay tadefa fahavaratra zany mahamay manomboka amin'ny 7 ora maraina eo amin'ny 7 ora maraina de fa mahamay hatramin'ny atakotsika amin'ny 10 am'raika amby 10 zay vao batainy iny mbola hoentina any tanàna ndray aloha tena tahaka tsy vity fa ohatra maty ndray nge misy ny zanaky ny anabaviny ana tsy andrefa anazy de lasa ny andro faty any ndray zareo le zanaky le vary ao rapitsy voaketsa mba eritrereto ny taux de rentabilité an'izay zay zavatra zay ka hazagaga raha tsy mihoatra ny 10 taona mandainga angamba raha tena hoe tena efa mihoatra ny tokony izy angamba 2 tonnes l'hectare 2 tonnes l'hectare mbola latsaky zany ary amina 800 kilos à l'hectare ny voka-bary eto amintsika eto zay zavatra tsy izy mihitsy fa tena raha ny tokony izy farafakeliny tokony mamokatra tsika en moyenne amin'ny ankapobeny tokony mba mamokatra 4 tonnes l'hectare era Madagasikara zay tsika vao tafavoaka fa raha am'izao pozipoziny zao zany hoe zavatra ngeza be da be mihitsy no mamono fono fototeny tiako tena fa tsy vono mamono an'ity resaka vary ty sy ny vidim-bary ary raha notanino ny tantsaha salama raha notanino ny tantsaha hoe mety aminareo fa vidim-bary io ohatrina vidim-bary zao ohatrina vidim-bary raika apoka zao eny an-tsena na raiky lao tsy fantako nareo mpividy vary 7 kapoka amin'ny vary gasy zao 700 anotanio tantsaha tena mpamboly mety aminareo fa vidim-bary io tena mamaly izy fa tsy mety aminy io ambany be zany 7 zany tsy mifanentana amin'ny asa mandrara atao lafo ane antanio raha erika kapoka amin'ny vary le hoe mety aminareo tsy mety mety aminareo vely tsy mety ka tena tsy mety mihitsy lafo manetsa nge tsy vitan'olona ray fa tsy maintsy ampiantso ny olona manina raha atao hoe ny valitanany ny valitanany io nge tsy maimaimpony resaka fotsiny hoe maimaimpona hoe mifanampy am'jareo atsy andrefana ndray fa anetsany resaka zany atohana kafe io atohana mofo io misasany ary zao karamaina am'zao tena farafahakeliny izy io 2 ariary isaky ny olona farafahakeliny lany tsy karama le izy fa ny volalany ny volalany farafahakeliny kafe marina zay kafe mangahazo vary inona itoana fa raha tsy manao an'zany ianao tsisy manao valitanana manao tsony raha pitso manao sy raha afaka pitso sy amin'ny herintaona tsisy anao tsony izy io tsy na manao etsy aloha de miantso indray izy de manao etsy indray manao etsy indray zay le izy makorelinazy tsy maintsy ka fanampy zareo ary misy ary manontany mihitsy aiza indray misy valitanana ao atao mba sitrany ay mikaly satria ny sakafo tena zava-doza be mihitsy ny fitadiavana azy am'izao fotoana zao am'izao fotoana ny varasa zao zao moa zao io le atao zareo maintso ahatra io zao de varasa tena enjana fa itsika io mandeha mivantana amin'ny Facebook am'izay efa mandeha mivantana antsika io amin'ny Facebook ary dia iangavila nareo mba hijery zay te hijery ao am'ilay Facebook mitondra lohateny manambara manao hoe RDJ 96.6 FM raha ohatra ka hijery any amin'ny YouTube ianareo dia RDJ FM 96.6 isorana ny orange isorana ny galana fanoana fandarana ka ity resaka vary ty ity moa anisany fiera fa malagasy zao koa tsy voky koa tsy vary vare fiera fa malagasy zao koa tsy voky koa tsy vary za koa mahazo ro tegna tiako za mazoto magnampy misy vola misy an'zany zaniry zany mandina le pizza pizza tsy zay hamburger tsy zay maskita tsy zay lasopy sopy chinoise tsy zay fa zany rehetrarehetra zany efa mahavoka ny gasy daholo efa niteny filoratsiraka tamin'ny fotoan'androny hoe efa mba tokony mba fotoana izao hanovantsika fomba fisakafo hoe andao mba hisakafo zavatra hafa inona no sakafo hoanina Andriamatoratsiraka inona no hoanina ankoatra ny vary azo atao manovanovany io miezaka mafy zareo anivony ONN hoe aleo indray mba fruit à pain vokatra any eny fruit à pain zao de dakan'ny alika tena arabaky teny mihitsy any amin'ny fotoana fahavokarany sy any amin'ny toerana fahavokarany any fa de aririna fotsiny fa ny fruit à pain de be ny azo anaovana azy ary ny fruit à pain ka de azo atono fa tsisy manao an'izany zara raha azo isaina amin'ny rasa-tanana ny olona manao zany atono iny fruit à pain ngeza be iny sonambo moa ozy nareo tetanarivo iny sonambo ray ngeda be iny frampay manko fizakanay anazy amananjary iny fruit à pain anankiray ngeza be iny tonga de vakina
tsy vakina tanteraka fa didina antsikely ray roa telo ohatran'ireny le mandidididi fenako atono reny de atao anaty vainganafo fa io rehefa masaka milay lavitra no le fruit à pain andrahoana amin'ny rano mety mitovitovy amin'ny ovy zany ovy atono reny mitovy amin'ny tononovy sy de rehefa avy eo tononovy tononovy bonay am'zay fa tsy bononoka averiko fa bononoka izy iny ka rehefa andrahoana izy io ny tena tsara amin'ny fruit à pain ohatra zao izy efa manombonomboka somasoma rava efa manomboka ho masaka iny rehefa andrahoanao ataovy kely rano aza atao be rano ataovy kely rano fa somary mafimafy izy rehefa avy eo solaranao am'zay izy asorona ny ody andrahoana miaraka amin'ny odiny le nataonona teo zany lefa am'le sarisary boky sarisary slirka am'le dessin am'le bande dessinée misy zavatra koa tsy azo soratana mihitsy dika misy 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 larisa zany fa afandray kosa zay enao zany efatry nomaly mihitsy tsy napoziko resaka polo zay mala aloha tsy averiko resaka ina polo ay ve polo averiko hoe porno azo resana resaka mipédo pornographie resana be mihitsy am'izao fotoana zao zany hoe resaka sendra nandalo moa zany satria efa misy ny fanentanana etseroa amin'ny ady atao ary misy fanambarana ho avoaka moa zany atoato zay ampatsihivana ny olona fa tsy fanao ny mandefa sary na amin'ny télé na amin'ny vidéo indrindra fa ny vidéo de quartier amin'ny fotoana zay tokony hafahan'ny zazakely mijery an'ireny zavatra ireny ary raraniny eto amin'ity fitondram-panjakana eto Madagasikara ty sy ny fotom-pisainana malagasy mihitsy ny mandefa ny pédopornographie any amin'ny vidéo de quartier na amin'ny firy raha mbola pornographie fotsiny izy mbola tsy de olana Francis miresaka an'izay any fa am'le reto le mpanjara CD mahita eny amoron-dalana de enjeo ary torio zay tratra fa tsy fanao ny pédopornographie hoa fa ny pornographie dia azo alefa raha ohatra ka manaraka fepetra raha manaraka fepetra ve mafantatra hoe ny pornographie koa nge ka thérapie pornothérapie azo atao zany fitsapatena ka fa asitsika dokambarotra na momba ay tsisy pornographie le dokambarotra Mpamorona ianao, mpandrara, mpanao asa tanana, mpikaroka, sika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovana izany sy azonao ny mari-pananana. Izany irery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny. Tongafa mandrakitra ny soratra ny zava-noforoanao aty amin'ny OMAPI Ambanidia na antsoina ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. OMAPI. Iaraka ifaly amin'ny sakafo feno otrikaina isika amin'ity farantaona ity. Asan-dranomasina vaovao isan-karazany, tsara kalitao nefa mora. Crevettes, calmar, poulpe, tranche sy filet de poisson hifampizarany ny mpianakavy sy ny mpinamana. Tonga vary, misitraka fihenam-bidy 10 isan-jato mandritra ny fety eny amin'ny Jumbo Score, Shoprite na ireo Sopromer 450 akaiky anao. Sopromer, mora, azo antoka, be hisafidianana. Isika mpanahary fako plastika isan-karazany sy ireo mpivarotra hani-masaka tia manarinary pot-sakafo anatin'ny tatatra sy ny lakan-drano io. Aoka izay. Atao ny toerana fandriana fako fa tsy fanajana izany dia mahatonga ny fahatsetseman'ny tatatra sy ireo lakan-drano ary miteraka tondra-drano sy mampitombo ireo isan'ny tsaboina. Entanina isika hanazava foto-drafitrasa rehetra misy ankehitriny. Very teny amin'ny 67 hektara ny talata fa 5 janoary raika amin'ny 24 ireto tonta taratasy manaraka ireto. Kara-panondro amin'ny anaran'ny Ramatoa Lalao Arvelo Rahantany Irina Honorine, dossier tany, cadastre sy acte de vente misy ny anaran'ny Andriamatoa Rajona Arvelo Pépin sy Ramatoa Lalao Arvelo Rahantany Irina Honorine. Koa iangaviana izay mahita an'ireo mba hiantso ny laharana 034 05 009 15 na anatitra azy aty amin'ny RDJ Analakely misaotra tompoko. Mividiana ao ny Cosmos
azonao union ny entana ary aloha avy tsikelikely ny vidiny. Canal Plus, naiza naiza eto Madagasikara. RTJ amin'ny Valy Maraina. Tonga somatsara indray eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika mpiainy RTJ tompoko lasy tompoko vavy. Fafito ny volana janoary taona 2024 miaraba tompoko ary manasa antsika rehetra ihany koa hanaraka hatramin'ny farany ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao. Nisy ny filan-kevitry minisitra izay natao teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloteny omaly atao anatin'izany no nirezany ny président république fa ny asa nompirofi-pitiavana eo anatrihan'izay rehetra atao ary io filan-kevitry minisitra natao omaly io no filan-kevitry minisitra voalohany natao tamin'ity taona ity. Tsy manana fotoana lanina be intsony isika hoy ny président république amina fivoriana na ady hevitra fa fotoana ny asa zao ary mianara vokatra avy aminareo minisitra sy ny gouvernemanta ny vahoaka malagasy. Ko mila atsika miasa ary miasa aingana kokoa, tsara kokoa ary betsaka kokoa ankehitriny. Asa ahitambokatra mivaingana izany ary mitondra amin'ny fampandrosoana sy ny fivoarana eto amin'ny firenena. Ireo afatra ireo dia nataon'ny président république amin'ny hametrahana solon-dalana ho amin'ity taona ity. No mafisiny ihany koa ny tokony hanomboana sy hanafainganana ireo tetikasa toy ny lalana, ny tramway, ny angovo azo avozona izay azo avy amin'ny rivotra, ny masoandro, ny rano, ny fanomezana sy fampitomboana ny rano fisotro madio na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra. Tsy maintsy atomboka amin'ny volana janoary ity ny dingana rehetra momba ny tara-masoandro ka izy ny brigady manokana ikarakara ranoray ny fanatanterahana io tetikasa io ary tsy maintsy ajoro eo anivon'ny ministera roa ny fomba rehetra anatanterahana izany izay misana ny asa vaventy sy ny misana ny fananganana ny tanàna vaovao. Araka ny efa fantatsika rehetra ihany satria efa nampahafantariny teo anivon'ny gouvernemanta sy ny avy teo anivon'ny président république dia isy fiaona ny président république amin'ny olom-pirenena malagasy amin'ny mpampiasa vola na teratany io na teratany vahiny amin'ny fomba hampalalana ilay antsoina hoe plan émergence Madagascar na ny PEM. Izy ity zany dia ho atao ny 20 volana janoary izao araka ny fantatra tamin'ny omaly tao anatin'ny filan-kevitry minisitra iny. 20 volana janoary ho fantatry ny rehetra zany ny planina ho amin'ny fisandratan'ny Madagasikara araka ny PEM izay ho tanterahana ho programa akapobeany ny fanjakana ao anatin'ny telo taona ho avy. Momba ilay volamena milanja 370 kilao faingo fito dia mbola misy ihany koa ny resaka tao anatin'ny filan-kevitry minisitra fa mitoro ny fanjakana ary tsy maintsy averina eto an-tanindrazana ny entana sy ireo mpanao osoka. Nitory ny fitondram-panjakana tamin'ny fanondranana antsokosoko ilay volamena milanja 370 kilao faingo fito nakany ivelany. Tsy maintsy atao amin'ny fomba rehetra ny amerenana io volamena io ao amin'ny banky fohy be eto Madagasikara ary hirosotry ho ela ny fitsarana ity raharaha ity eo anivon'ny PAC na ny pôle anti-corruption ho enjehana ary hiarany sazy ireo rehetra mikasa anelanelana na isakatsakana amin'ny fanatanterahana izany fampidina azy ireo izany eto an-tanindrazana. Tsy maintsy ampiarina ny lalàna ary dia hirosotry ho ela ihany koa ny agence de recouvrement des avoirs illicites araka ny efa voafaritra ao anaty didy volana momba izany. Izy ny fandraisana ny fiaraha-miasa amin'ny lafiny rehetra amin'ny fitondram-panjakana ao Afrika Atsimo momba ity raharaha ity. Marihana fa efa niaty nanomboka tamin'ny volana oktobra taona 2024 ny fanondranana volamena sy vatosoa miainga avy eto Madagasikara. Fa noraisin'ny KFW na ilay mpamatsy vola avy amin'ny gouvernement allemand ny fandoavana ny saram-piantohana vokatry ny rivo-doza ho amin'ny taona 2022. Nampahafantariny ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nandritra ny filan-kevitry ministra ny faneken'ny KFW izay mpamatsy vola avy amin'ny gouvernement allemand
ny fandraisana ny tanana ny saram-piatoana mitetina trany amin'ny $10,000 tsy maintsy aloha amin'ny ARC mba hiantohana izay mety vokatry ny rivo-doza taona 2022 raika amby 2022. Misy ihany koa ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony ka ny filan-kevitry ny minisitra dia nankatoa ny fanendrena izany mpiasa-panjakana ambony izany araka ny tolo-kevitry ny ministry ny fiarovam-pirenena dia ny général de brigade Rafidy Manana Tedy Francis dia voatendry ho tale général ny office de transmission militaire de l'État izay ao ambany fiadidina ny repoblika. Araka ny tolo-kevitry ny ministry ny fitsarana Ramatoa Zafiavony Bertine dia voatendry ho lehibe amin'ny fampanoavana eo anivon'ny fitsarana ambony eto Antananarivo. Nisy ny fitakina sady filanjana sora-baventy nataon'ireo mpianatra eo anivon'ny École Normale Supérieure TGP Flo Antananarivo omaly maraina. Nivoaka ny faritry ny sekoly izy ireo ary dia nandolo kodiarana teny amin'ny arabe izay niterika fanelingelenana ho an'ny fifamoivoizana teny an-toerana. Ny fandraisana ho mpampianatra ireo vita fiofanana no votoatin'ny fitakina tamin'izany. Efa maro efa ny fifampirarahana ny fanaovan'ireto mpianatra ireto tamin'ny fitondram-panjakana fa tsy nisy vokany hatramin'izao araka ny resaka nataon'izy ireo. Misy ireo mpianatra efa 4 taona na vita fianarana tsy voaray. Misy anefa koa ireo mpianatra manao fitakina ny fehezan-dalàna izay mamaritra fa tokony ampidirina miasa avy hatrany izay vita fiofanana nefa hatramin'izao dia mbola tsy tanteraka izany. Tsy vao izao akory nisy fitokonana teny anivon'ity UNSID fefa nisy izay fitokonana izay ary fitakina tamin'ny taona 2012 ary nisy mihitsy ny fifanarahana na protocole d'accord izay nosoniavan'ny talehan'ny UNS ny DRH ary ny filohan'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany ka nampanantenaina fa hamoana didim-panjakana ny herinandro manaraka ny fandraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana. Raha jerena dia be dia be ireo zo fototra izay ananan'ny mpianatra ao anivon'ny UNS no tsy ananany tsony ary nesorona taminy amin'izao fotoana izao araka ny dradradratra izay nataon'izy ireo maly. Ireo mpianatra eo anivon'ny UNS dia tokony ho raisina mpiasa-panjakana ary tokony kategoria 6 kanefa amin'izao fotoana izao dia lasa hoe kategoria 5 mitovy amin'ny enekatso. Nesorona tamin'izareo ihany koa ny pré-salaire fahiny, ny cité izay efa tsy nananany tsony nesorona avokoa ny famatsiana sy ny fitsinjovana tamin'ny fihiboana moa dia tsy nahazo mihitsy ireto mpianatra avy eo anivon'ny UNS reto raha ny tabataba izay nataon'izy ireo omaly. Ny ministera ny fanabeazam-pirenena no mandray azy ireo ho mpampianatra. Io no mipetraka ny olana satria ity UNS ity dia eo ambany fiadidin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Manana olana zany ny fandraisana ireto mpianatra mivoaka avy eo anivon'ny UNS ireo ka izay nahatonga iny korotana teny am-pefilo omaly iny. Noravan'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny lacrymogène ny sakadalana nataon'ireo mpianatra misy mivoasambotra tamin'izy ireo ary ny mpanao fitakina dia nisy ihany koa ny naratra tao anatin'ny sakoroka. Koa faranantsika teto indray aloha ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDG fa metaka ny manam-piresaka amintsika mpiaino vetivety indray izahay ho amin'ny fotoana manaraka afaka atondro. Veloma tompoko. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Oh vare vare, tsy voky kwa tsy vare. Fiara fa malagasy za ke tsy voky kwa tsy vare. Oh vare vare, tsy voky kwa tsy vare. Fiara fa malagasy za to tsy voky kwa tsy vare. Tsotiko za malagasy satria tiako loatra vare. Agnisan'ny raha tsy andehanako tsy andehanako any andafy. Tena milay mihitsy aloha zay iry zay misaotra ny teknisiana aloha andeha vakila zay hira milay ohatra manany any matsikaiky zay izy rehefa tena misy afatra momba ny vary tena resah mihitsy anatin'izany rehetrarehetra izany. Ampatsahivana aloha fa mivatana le fandarana raha zao nareo vao mieno ao miditra ao amin'ny RDG page zany ny RDG 970 dia ao fa afaka anarahanareo an'izany na ihany koa amin'ny YouTube
RTG FM 96.6. Resa-bary moa zany nyfampiresahana teo satria raha mijery ny vaovao songadina omaly sy efa ndresaresahan'ny olona eny amin'ny fiarahamonina eny dia tena nisy tokoa ny fiakarana izay vary izay. Misy moa ny olona sasany indray miteny hoe iny dia afaka soloina mangahazo katsaka nefa tsy ny olona rehetra no afaka hihinana an'izay satria ho an'ny olona marary vavony zao tsy afaka hiletra mangahazo zany izy, nifiny koa mora midekala dia tsy possible ho azy mihitsy ny hihinana an'izany. Midekaly fife moa izy ilay fiteny le bebe anay zay, dekaly fise izy ry bebe fa tsy midekaly fife zany fa tsy voateny tsara mihitsy le izy. Fa reny koa moa zany hanikotrana ireny ho an'izay mikotrana tena ilaina mihitsy mihinana anazy fa tokony varenana ovaovaina ihany le izy. Ary eto dia mbola ohatry mamerina an'ity tenin'le agronome anankiray ity hitako marina ihany le teny makasika an'io vary io. Le vary izy tsara fa le izy tsy tokony ho antsika betsaka ihany na dia izany ary. Ary io izy no antony mahatonga ny malagasy lasa diabetika ny akamaroany satria mihinam-bary foana izy maraina, atoandro, hariva. Nefa ny tsy hita moa izy anaovana azy fa izy rehefa foto-tsakafo ny malagasy. Zany hoe ny déduction andraisako an'izany zany dia hoe tokony samy hijery ny tsirairay avy hoe inona no tokony afaka hanoloana an'ilay vary. Misy nge ny legioma, misy legioma, misy ny ovy, ny any atsy moa zany efa misy hoe mangahazo sy vomanga. Pemba. Fa le vomanga aloha zany ohatrany tsy vomanga mangahazo ohatrany raha ohatra hoe vavoniny aty andrenivohitra tsy dia mazaka loatra an'io raha hohanina amin'ny sisisisy be io fa eo misy zany voanemba, ny apemba, ny reny any reny nge afaka tsy hoe hohanina amin'ny vary reny tsaramaso hoe any reny afaka hohanina amin'izao fotsiny reny ka raha mifarotsy vakina karatra mpamokatra legioma nge tsy haiko my style ve raha miteny hoe raha manao crédité ohatra izany tsotra nge le izy tsy mandany zavatra misy eo ihany ny ampiasaina. Fa manina moa ny tenenao ny zavatra hohaniko amin'ny atoandro. Hitanareo mety hoe tsy mahavoky manaika mahavoky ohatra izy no tena tsy mahavoky mpiasa tany mety hoe tsy mahavoky tsy mateza-kibo fa ny zavatra tiako tenenina hoe ny zavatra hoentiny betsaka lavitra noho ny zavatra hoentiny vary nge ohatra tsy dia mitondra zavatra be da be loatra amina resaka indray miankina amin'le karazam-bary ny olona any ampita moa zany ny vary haingony ohatra ny hoe manao crédité izy dia misy vary eo amin'le vary maintimainty reny moa tena fanaovana zareo n'izy anaovana zavatra vinaigrety iny dia ny vinaigrety koa ny vinaigre tsy voatery le vinaigre ireny fa yaourt afaka atao vinaigre, crème fraîche afaka atao vinaigre, voatabia afaka atao vinaigre, be dia be zany zavatra afaka solo an'le ny voasary makirana moa io efa eo iny izy. Isika tsy indraindray manasaro-javatra misy ohatra le teneniko teo moa zany hoe resaka legioma isika isaky ny fety ihany vao tena mihinana an'ireny nefa zavatra misy foana reny mbola asiana mahonaizy misy tenin'ny olona anankiray zay fantany hoe isaky ninona ny malagasy no mihinana akoho malagasy amin'ny ankapobeny eo indrindra ny any ambanivohitra dia hoe isaky ny marary le malagasy vao aminona akoho na le akoho no marary le akoho no vonoina ny lasana zany fidy tsy haiko toe-tsaina ve sa inona le izy hoe zavatra vokarinao tokony hohaninao foana zay mahatonga le fomba fiteny hoe inanana azy mahatonga le fiteny hoe servita ananamalaova io izy dia ny gasy mbola ny tsafiry io malagasy taloha nge zany tena hoe tena tsy mihinana an'ireny mihitsy fiompiny reny fa tsy hohaniny misy mantsy zao hitako amin'ny be dia be ny olona hitako amin'izany hoe rehefa miompy izy tsy raha mamono koa izy tsy ho anazy fa ho an'izay vahiny tonga eo fa tsy mihinana an'iny zavatra ompiany iny mihitsy manao vahiny foana zany fa vita ny mamono an'ireny efa misy vahiny tonga ka misy vahiny fa mahasisy biscuit koa nenay rehefa marary koa izy efa mahinanle marary le vahiny andeha ody miandra le vahiny engany eka tsy le vahiny malala fomby ty tsy tela le mihinana betsaka reny fa mihinana kelikely misy ambonao anay misy betsaka le azo asolo ny vary maro ny azo asolo le izy fa le izy mila any amin'ny saina aloha novaina tsy kelikely itsika nanova indray
de ary amy tacos sy ry burger sy ry ndray panini vao me ratsy mahatonga manova zany de hoan'ny fahasalamana ny anovaina vao maiky ianao lasa avy am'reo ampinany tele ranom-boankazo mitondra lohateny hoe coca-ty ay tonga de ranom-boankazo mitondra coca le coca vao maiky amy voraka be ohatrany za zany miteny hoe le légume zao mavaventy za zao le ohatra za zao ny ohatra za tsy mihinan-kena mihitsy za tsy mihinan-kena végétarien fa tsy végétarien rehefa sinao jambon piako zany hoaniko rena misy tongotrombo hoaniko fa tsy zany litsy fa za miezaka zany efa ela efa manontaonany maro mihitsy tsy de mihinana enomby tsy mihinana enomby mihitsy fa rehefa kosa ny entrecôte sy ny maskita sy kial le dala tsy enomby reny de ohatra zany ny kisoa koa zany tena miezaka ny tsy mihinana ny tsy hinana kisoa na farak'izay mahia io kisoa io misy tavony foana de tsy mihinana tsy fady mihinana fa tsy fady fa tsy raha azoko atao zany tsy mihinana zany zavatra hoaniko moa zany de teneniko amin'olona mihitsy fa sao de mahasoa azy koa rehefa maraina de mofo tapany le hoaniko rehefa tsy mihinam-bary ny vary hoaniko de misotro zay le izy de rehefa atoandro de voankazo sy légume no hoaniko de ampiana atody kely ny atody afaka hoanina isan'andro azo kaifa tsy afaka azo hoanina isan'andro fa ray ihany tsy mahazo mihoatra ny ray fa raha azo atao de le atody gasy hoanina raha mbola mahavita zany raha azo atao atody gasy koa moa lafolafo zay atodingana mahavesatra be ny atodina gana sy gana rasahirana be mitondra azy mavesatra be reny ka zay mahatonga an'le fampitandremana niaraka tamin'ny dokotera manitra teto le manao hoe raha azo atao azo anao aza anaovana mayonnaise ny atodina gana fa somary manahirana kely mahatonga an'izany eto moa de manolotra ny kokoa ny dokotera manitra rehefa vao any izy tena sambatra rangamba ministera manana olo loatra reny sady manam-pahaizana dokotera no mahay miserasera raha zany ao amin'ny ministera tena tandrova koatra ny anak'Andriamaso iny olona iny za koa sambatra fa nisy nanome fanomezana solomaso tena sambatra zay nanome anao tena sambatra mihitsy de hitany solomasony fa solomaso le ray ny hita fa tsy le ray mbola anaovana antsoavy ditany amin'le taxi iny mba atero atiry raha mba sitraka ao le izy mba ao fa omena fanomezana ina nge mandeha ho azy zao ty zavatra apatsehivina fa godara zao mahalala an'izany ao anatina lalàna mihitsy ny misy hoe raha misy zavatra overy ka hoentin'le olona izy de le ny 100 ny vidiny iny tokony amenan'le olona zany izy ka za mihitsy n'le izy ka zay ny lalàna fa mampimendra indray misy olona vola be an'le olona hitan'le olona ray de ateriny hoe tia ny zavatra ao sotra fotsiny nataony de lasa izy afaka enjehana amin'ny lalàna ianao ka le tsy fahalalàna ngery mahatonga ndao raha hoe tsisy lalàna le izy fa hoe le fahalalam-pomba sy fakasitrahana be de tsy mba akasitraka mihitsy ve ianao iny solomasony Larisa iny efa very ny anarany iny efa lafo zavatra anao inona telefona na inona na iny efa very ny anarany iny ka rehefa aterin'le olona any zany le izy no ny fitiavana lehibe ka aterin'le izy de tokony fohinao ny betsaka amin'iny amenan'le olona satria zavatra very iny ene fa le tsika zany sy ny fitiavan-tena tsika za fa mena fanomezana koatra ny bizora tsy hainao ny teneko amin'izany fa ho an'ny olona tena lalàna zany ny 100 tokony omena ny valerany iny le valeur amin'iny fotoana iny zany raha kasibosina 1500 no vidianako an'ity ka terinao ty amiko iny de sady voafelaka ianao no laikako zany rehefa misy de kadio le valerany hoe 10 000 francs ty na hoe 2,000 ty de ny 900 zany tokony amenan'le olona satria zavatra efa very zay manao ohatran'le tatsambo tamin'ny taloha mantsy zany avy eo Majunga mankany Anosy misy an'ilay fery hoe Jean-Pierre Calok zay ny anarany izy io boutibe ngeda be milay be ohatry mandeha roplanina zay de nisy bandiny tondra sakosy
75 millions tao anatin'le izy asa zay nahazo anazy mokamoka fahatany tery aloha de latsaka tany anaty ranomasina le izy de le marin no nakan'le izy tany azo le izy rehefa avy eo a sotra betsaka ny nataony sotra betsaka fotsiny teo izy le marin tak'izay le rinona sekolaleta tsy azo atao zany ka tokony ny folo isan-jatony iny amenao an'le olona nanavitra an'le izy zay zany lalàna ny io e tenekeo an'Andriamanitra tio solomaso be iny mampatana koa zareo an'izao sy miora fa zao izy vao meno antsika zany zavameno amin'ny rivotra gaka miverinao am'le dokotera manitra teo hoe raha zany eo ministeran'ny fahasalamana tandrovako ohatry ny anak'Andriamasy misy inoatra azy satria tena reny zany ny olona afaka miserasera amin'ny olona farak'izay akaiky indrindra ary tsy mifidin'izan'izy io tsy hoe mandokandokanao zay dokotera manitra fa zay le izy afaka miserasera akaiky amin'olona karazan'olona farak'izay rehetrarehetra zao na mpianatra na inona aingaingana kokoa izy izy tsy miteny zavatra teknika le be reny fa tonga de mazava sy mahitsy ny zavatra lazainy de reny olona reny sady reny ataontsika ambasadaor ny ministera raha vao dokotera manitra ny eo de fantatra fa ministera ny fahasalamana io zay mihitsy fa tsy hoe dokotera manitra io de resaka amin'ny tenany izy fa izy miresaka amin'ny ministera etidi fa tsy hoe mandokanao zay dokotera manitra fa tianay foana ianao zany akatra ty raha izahay aloha iresaka foana momba amin'ny fahasalamana isika de fa de mahafinaritra fa de oela velona ianao de engane ianao ka azoto foana amin'ito zavatra ataona ianao fa hitako anao aloha mazoto ary mazoto ianao rehefa hiasa ho an'ny vahoaka sy tsotra hoa tena tianao medicine be zany rehefa maheno dokotera manitra miresaka za zao teneniny manita raha toizana de izy mantsala de enimpolo taona vita fianara koa zany de retirety dika an'zany de fa de iny zany tsiatra fa miaraba raimbozy ny kolotsainana vary ny vidim-bary no resaka teto manana olo lazaina PDP anao am'zany satria ianao voalohany olo lazaiko fahasalohany vary manara amin'ny tsaramaso vary manara amin'ny ravim-biso vary manara amin'ny tsaramaso zany ange tena enjana be rehefa alina ny andro indrindra misotro rano mangatsika ianao efa vary manara amin'ny tsaramaso tatane vao tratra alina ririka ka resaka fahasalamana resaka vary mifandrainge zany dokotera manitra vary manitra misy karazana vary ho an'ny diabetika ohatranay dia ny vary mena foana no tsara vary miloko mena mety vary gasy io tsy reny vary makalika reny mety iny ka raha vao mena le vary makalika boza efa lehibe ny teny lehibe ny tena azafady diso atoko lehibe ny tena ny vary menamena mantsy ny mamy hoetiny ny olona raha nga miandro fimezana eny ambony taxi be de mahinonareo nge de miandro fimezana atao fraibozy anao nge mipampimety amin'ny tanàna oka azafady fa tsy tena renao tany ana taxi be miandry anareo zay tena ny vary menamena dia kely de kely ny tahany siramamy ao anatiny no ny vary fotsifotsy kanefa mamy zay ny anana mamy ngizy reny indrindra asina siramamy izy mamy fa ny mamy hoentina ane mamy natoraly fa tsy le mamy ohatrany hoe mamy amin'ny tantely fa tsy le mamy amin'ny siramamy lactose fructose tose erika fa afany hoe glucose zany ny eo amin'ny tantely zany tsy glucose fa ny any amin'ny siramamy any amin'ny canne sucre any amin'ny sucre reny zany no glucose ary ny any amin'ny voankazo isan-karazany reny koa fa reny fa zay le fa nazavaina teto hoe raha vao masaka loatra ny voankazo masaka loatra de lasa mitondra siramamy be tany koa zao voko siramamy de lasa sakarosy mihinana ny amamany voninkazo ianao am'izay voankazo misy ny siramamy mantsy hoe sucre rapide sy ny sucre lent ny sucre lent sucre foana izy fa ela izy dikan'izany efa afaka livon'ny vatana vetivety fa ny sucre rapide sarotra be ho an'le insuline mandetika azo vetivety
zay ny anton'le mahasolo ny dokotera manitra ankenao amin'ny apahany tsy mahasolo za nefa tsoko aminareo fa za rehefa miteny zavatra eto manontany an'ireny dokotera be dehibe reny fanakalo hevitra miresaka de misy document ary zay sy dokotera manitra tena mifampisirasira be dehibe manontany anazy ahoana indray zao ry zoky mety zandroko iny fa mety zokiko fa manontany fotsiny ahoana ka indray zao zoky de sao de fanakalo hevitra ao de teneniko eto amin'izay le hevitra rehefa avy eo misy maromaro izy misy cardiologue misy nefrologue ny cardiologue momba ny fo nefrologue momba ny aty fo ny momba ny professeur momba ny aty sy ny dokotera reny fa piresaresaka eo misy ny professeur sy ny dokotera momba ny médecine interne zany ireo indray zany manapahaizana momba ny zavatra ao anaty rehetrarehetra de mifanakalo hevitra rehefa misy zavatra tiana ho tenenina na misy fanontaniana petraky ny olona ato amin'ny tambazotratsika ato de mety voavaliko le izy fa mety tsy voavaliko na mety voavaliko le izy fa tsy mahatoky le valiteniko de manontany an'zareo aloha hoe ahoana raha zao de zao de zao de zao de zay izy vao mamaly de ny tena koa zany moa mijery an'ity le Google ty fa Google sa Google Google rangano mety Google aloha ny izako mety Google zaza mana Google Google ohatrany Google zavatra vavy ny anahy moa zany ohatra hoe tratry ny taona sy natratry ny taona zay revinareo andray rangatsy anao zany natratry zany fa zanga zanahary mbola olombelona fa rehefa ratsy zay karazana mety ahova ny fotoana io aho de ataoko hoe tratrako io tratrariko io ary ataoko fa za nge iny enao rehefa mamangy io le alahatsika fa tsy mpandahatra de enao ndray mbola mitomany hoe nahatratra oletie atsano iny fiteninao iny alahatritsika fa tsy mpandahatra rehefa zay ny teneninao anankiray iny aloha fa tena ilaina mihitsy zay mivona kely fanazavanao zay ka satria lasa ady hevitra isaky ny voalohany taona zao de miady hevitra foana na traty zay revinao io ka zay revinao io rehefa iteny fa aza ty amiko aty mandokandoka ina tratrany taona ray mibozy tratraran'izy nisy matsimatsy rehefa ho an'ny olona le titian'le fa le zavatra momba ny scientifique kokoa reny ny saccharose de sucre zay tokony atao any anatin'ireny kafe sy dité sy ny rehetrarehetra sy ny gâteau reny ny glucose kosa dia ny molécule ray ihany zany molécule manao anazy de ny fructose hafa misy an'le atao isoglucose koa hafa koa iny misy ny dextrose siramamy daholo ake zany de misy ny maltose de misy ny mampiteny ratsy zany ny karazana siramamy volona inona volona polose zany karazana siramamy daholo polinialy maly ny glucose no tena ratsy indrindra am'ireo rehetrarehetra reo glucose no ratsy sucre daholo ireo misy ao anaty tantely misy anatina hazo sy voankazo fa io ny tena ratsy indrindra ny azo avy amin'ny betravy sy ny azo avy amin'ny fary reo zany no tsy lazay indray mibozy hoe canne sucre tena aliment tsy mahavoa an'ny diabeta satria sucre lent izay farany ilaina amin'ny diabeta docteur Mamy inona donc fa io manitra zay ka hoa mahafinaritra na am'ty zavatra io miteny zavatra io anao de le dokotera manam-pahaizana am'le zavatra io manao réaction tiako misy narena zay mihitsy le izy ny vatana tadidina fa mila siramamy foana satria ny siramamy sira no mitazona ny tanjaka ao ilain'ny vatanao io fa ataovy amin'ny antoniny indrindra nylay entinao mihetsika sy manao fihetsika erisetry reny saika avy amin'ny calcium sy ny siramamy ngereny hoy zany manam-pahaizana momba ny siramamy hoe tadidio izy fa ny olombelona rehetra rehefa tonga ny eo amin'ny misasakalina hatramin'ny ray eo de manana ny vatana zany lasa manao hypoglycémie daholo aloha na misy de tokambarotra koa hypopub
Taona vaovao, tontolo vaovao miaraka amin'ireo loko somalavala. Avaozany manodidina anao amin'izao taona vaovao zao. Rindrina, plafond, gorodana, kalitao miavaka, miaro sy mampisongadina ny ao anatiny sy ny ivelan'ny tranonao. Somalaval, fanasarana maharitra. Je sais pourquoi vous préférez les yaourts Socolé. Parce que rien ne vaut les bons produits de chez nous. Ça, c'est du vrai yaourt. Rien ne vaut le vrai lait. C'est si bon. Rien ne vaut les produits de nos laitiers malagasy. Rien ne vaut les yaourts Socolé, tellement onctueux. Et fait avec le bon lait frais d'un petit rabais. Et goûtez vite les nouveaux yaourts Socolé aux parfums tropicaux originaux, mangue et corosol. Oh la vache! Socolé, le goût du vrai. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Zay voatanisy zay reo larana finday telo samy hafa ary ny manona fandarana dia ny orange fa ianao afaka miantso satria amin'ny valo sasany zao ary aza hadinoina ry havako fa 2 minitra malalaka mo fotoana afaka miverina ianao ndao ary zato izy ay mbola tsisy toy ay mo Erika tsy saika anontany aho hoe ahoana ndray dokotera manitra sa Erika lay hoe cholestérol ilaina sy cholestérol tsy ilaina rehefa aveo iny averika fa misy de misy zay tompoko hoe matavy ianao ary raha ohatra le cholestérol tsy ilaina no mampatavy ianao io atovy aingana zay ampiena ny tavinao satria miteraka vokatra ratsy betsaka amin'ny tsara ny fahasalamana ny fisian'izy io amin'ny akapobeany mihitsy izy io zany de tsy de tsara fa raha ilay cholestérol mahasoa misy dia na matavy azy ianao tsy manino zany kory tsy manao hoe manaova matavy mivoraka ohatry ny resaka fahasalamana de miverina amin'ny resaka vary aho ny vary sy ny malagasy dia iray amin'ny kolotsaitsika amin'ny ribatsika satria nataon-janahary ho tany famokarana vary ty tantsika ity ary nataon-janahary fanaraka amin'ny otrikaina amin'ny vary vatatsika. Allo salama tompoko arahaba tompoko salamy tratran'ny taona daholo aloha yo samy tratrany maro be mitsingerina ao anatin'ny fiadanana sy ny fahasambarana ento ary ny tena eno mba misy mametana ho andro zareo le ty baolina mba ho avy amin'ny Zomay izy anikatroka am'le amin'ny fanomezan-tanana ho an'ny gôlo be zay mbateny nafalimanana feridinao yo misaotra betsaka makasitraka tompoko aloha azavaina tsara le izy hoe ny taola nofo mangatsikany tsy hoe taolambalo moa efa nofo efa nitsana fa ny hoe nofo mangatsikany de mbola tavela any Frantsa any Bordeaux noho ny hoe mbola tsy ampy ny sarandalana ahafahana mitondra n'izay nofo mangatsikany aty Tanindrazana moa aty Madagasikara any mandry tsara de zay no anaovana fititsy mba etra hetsika raha teo. Allo eny tompoko eny tompoko arahaba saika mba hiditra efa tafiditra re tompoko efa tafiditra ianao va miaino anao izahay salamo tsara saika mba hiresaka kely momba le vary ambarao tantarao hitanao momba le resaka momba le hoe momba fambolena vary eto amintsika tokony fanjakana anampy be dia be ao anatin'le izy eny tompoko de ny zavatra misy ambara amintsika ho fantatry ny olona rehetra zany fa ny fambolena vary zany eto amintsika efa vola amina miliara zany no atotona amin'izy ao ho an'ny tata mahafantatra zay ny tatsa tena mpamboly vary fa ny tena mampalahelo tsy tonga any amin'le tatsaly izy fa any an-dalana any izy de lany ho azy ihany zay tena olana zany hoe somary zavaina kely izy hoe angonony zareo zany le anaran'le pikambanana any amin'ny tatsa hoe izy aby pikambanana ty de rehefa angoniny le vola iny le anarana iny de entiny zareo any fotsiny fa abelo izy tsy avoaka le vola
zay tokony fantatra ny tatsara rehetrarehetra fa raha fikambanana ohatra zany hoe 5 ao anatin'ny fikambanana anankiray tokony azo eo amin'ny 15 millions d'ariary na hoe 75 millions de francs zany iray ambulance de nefa izy io tsy tonga any am'le tatsala izy fa arirarirany eo anao mbola tara vola zao hoe de nefa izy zany io raha ohatra ka tena tonga any amin'ny tatsara eny vola reny tena mamokatra tsika ary tena miakatra ny ataotsika hoe vary eto Madagasikara. Ono atopoko. Iza ireo olona mandrirarira mahataraiky ny 5 tapitrisa tokony ho raisiny tatsapa-mokatra ireo. Asanao ambara reny. Adavaina amitsika zany tapitra le ro minitra irena mamaly na dia izay fanotaniko zay aza raha azo atao iaho fa ny ao ambadika izay tenenin'ny olona ny andro teo iny keo azay akasitrahana indrindra dia ny hoe tena tsy mifanerana amin'ny herim-po sy atsemboana dinitry ny tatsapam-bolo vary io vidim-bary io nandinika amin'ny tsiprinya isaky ny makany ambanivohitra any indrindra fa rehefa tonga mifararano manangombary moa no atao any dia manontany na any Manjakandriana na any Antsirabe na any amin'izay faritra lalovako any na tany Ambositra aza mbola nanontany keo aho dia tany Mahajanga dia tena hita hoe raha izao ny vidin'ny akotry mbola tokony ho avy 3 eny na avy 4 eny io vidiny akitry io ny vidin'ny akotry raha tombanana ny herim-po ny atsemboana ny fantaniana ny zezika ny fanakaramana olona. Allo, eny tompoko. Allo. Eny tompoko. Good morning. Good morning. Good morning sir. Aleo tsy manana ny raim-bozy aloha androany fa teo zavatra. Hainao ihany manonona raim-bozy fa tsy nanao raim-borona. Azafady. Eny hoa. Manoloana an'izao savorovoro mitranga any andafana riky zao dia manainga ny vahoaka Amerikanina ho tony ary hitandro hatrany ny demokrasia satria izany ny fototry ny filaminan'ny firenena ary manara-maso akaiky izany izahay mpandinika sy mpanaraka ny vaovao maneran-tany. Sérieux tsy mety matotra mihitsy zalakoa hoe voaingana ny natsiarovana ny nahafatesan'ilay zala tany Tunisie le nandory tena teo ampovoan'ny tsena tsy namokatra le izy hatramin'izao. Printemps arabe moa ny antsona anazy rivotra nitsoka nanomboka tany ambonimbony Tunisie tany Afrika avaratra tany midina taty atsimotsimo taty iza moa ny naomby iza ny tena nandresy ny Tunisianina toa ohatry ny mbola farak'izay sahirana ihany zao nefa lasa le président teo aloha. Président ve ny olana sa vahoaka ny any États-Unis sarosarotra kely satria efa misy mot-clé be da be mivoaka any mampatahotra indrindra dia le hoe purge raha tsy diso aho an'izay efa nijerijery an'ilay film purge somary tena situation délicate angany filazana izany ilay purge misy mot-clé be da be ratsy mampatahotra miodikodina any dia enganemba tsy ho tonga amin'izay ilama tsy anatra antsika Afrikana ry zareo satria tsisy mpandefa vary ho any kere manko raha ohatra ka any amin'ny États-Unis ianao nanomboka ny resaka nefa aty Madagasikara ny eny tokony hanomboka teny rehefa voateny no ny lesoka dia tokony safo endrika koa ny petaka ka raha ny États-Unis teny tokony safo endrika koa ny eto Madagasikara asa demokrasia manahoana moa no atonona antsika fa tsy mitovy amin'ny Amerikanina kosa na ny an'ny frantsay sika ndraika efa miaina zany hatry ny ela fa tsy voatery hoe amena leso na avy any amin'ny tandrefana vao ahafantatra ny hoe fiarahana miaina araka ny tombontsoa vahoaka. Eny tompoko arahaba salama tompoko samy arabaina tratry ny taona daholo tsika rehetra rehetra tratry ny taona marobe tompoko ary taotsoa atsika tsika rehetra. Eny tompoko le resaka vidim-bary vidimokatra amin'ny ankapobeny namana renivozo no iteneny. Za zany za io mpanampy ny tantsaha mpiasako zany dia za miteny ny tantsaha hoe aza miteny mihitsy nareo miteny hoe fadio mihitsy miteny hoe mora loatra ny vidimokatray raha tsy manana proof
inona ny pirofo a misy ny atao hoe compte d'exploitation ohatrinona moa ny laniko rehetra de ohatrinona ohatrany ahoana koa ny vokatra azy koa de tokony ohatrinona ny masonkarena ndraiky lay tokony fantatry ny tantsaha zay de fianarana azy mihitsy amin'ny fiasako moa zany fianarana azy hoe zao zany ny masonkarena mariny zany de manomboka aveo ianao no mivarotra hoe ohatrinona anao lay koa hoe dimanjato za hoe vata fitonjato na tsy haiko tokozay zany na eninjato kilaony akotra miteny mihitsy hoe mora loatra ny vidim-bokatra ratsy manana an'izay pirofo izy moa mety ho sarotra zareo mahalala misy fa ampianariny zany zareo na mikotra ny vokatra rehetra io azo anaovana zay kadikady zay de fantatra le masonkarena ohatra ny masonkarenany olona mivarotra rehetra de eo zany miainga le izy mba zay zany fampitezana ny resaka vidim-bokatra eny tompoko ka eo indrindra sika makasitraka tompoko tena raha feonao de hoy aho hoe olona efa lehibe zany ary olona efa ela ny aina natao amin'ny fambolena vary moa indrindra izay ny tokony fenoina fa bangany amin'ny tatsaha araba tompoko olona tsara ianao miainonao ary na manova feo ohatry inona azy ianao ny fikasokasoko ny feonao fatafanafa misaotra eny tompoko resaka pirofo zany tsika zao vao pirofo zany zao fa tena manan-kareny tsika sa tsy tena manana ay de nytiako atongavana hoe io zany fa tena vao pirofo 73 kilos d'or zavatra tsy mbola misy dikany akory zany miohatra amin'ny hoe 15 tonnes ohatrinona moa ny kilo an'ny volamena zao karama antanina karama hoe fa tsy kilo eny ary franc de sac ary ambulance eritreretra tsy mila mangataka any marina ny teny folotsika tsy angataka fa voatery avata reny maika fa tsy ny andro rosy fa raha ny tena izy tokony ny any velany no mindram-bola ty amintsika tsy hoe ka manana volamena tazomy vazaha ao anatin'ny coffre banque de France ao maninona tokoa moa raha veriny reny ndao zay misy le izy ka zay le hoe raha efa tsy mirahiny tsika valozana mifanenjika mpitoerana eto de tsy andeha am'izany io ajanony tompoko fisamborana olona io zay ve ny tianao tenany zay mangalatra de samborona ka ary zay manano nitsy anany nitsy mivadina de zay manary fako adinona moa izy teo zafady vadina lika tena misaotra tena tonga de miova pijany resaka tsika miandra anao nitsika tsy aritsika ny avelany le borsa avinarana pija ohatrany abena loso no meny andro ny fesano zao andao amizay rakijoro fa andery le zavatra manana fanantenana ary tena fianarana an'le zavatra mihitsy zao mila an'izany misy hira anglisy zay tsaroko ry tintin we shall love our virena fa lany le crédit teo virena fa lany le crédit teo de izay compte d'exploitation tenen'le ray aman-dreny zao tena fahaizana mijery ny araba neny salama eny marina daholo ny voalaza ny Andriamatoa Tintin Robinson teo izay isaorana ny filoham-pirenena izay efa nametraka fitoriana amin'izany volamena zany fa tena tsara raha marina ny olona nanao an'izany fa mamboatry ny firenena ka tsy voahiny ihany ange efa nisy mbetsaka de resaka fiakaran'ny vidim-piainana indrindra fa ny vary efa noresana tany amin'ny kidaona marainy zany fa miakatra matetika ny vidim-piainana raha vao miakatra ny karaman'ny mpiasa mahagaga isika olom-pirenena malagasy manerana ny Madagasikara de notahian'Andriamanitra ary nomeny ny zava-pihinana mahasalama isan-karazany na tanety io na andranomasino na sinisisy tsy tokony hijaly amin'ny sakafo isika malagasy fa ny lalana amoahana azy no tokony amboarina
tsy voahan'ny vokatra zay zany ny eritreritro zany satria za mino fa manerana Madagasikara ao ny voankazo ao ny rehetrarehetra amin'ny sisitany reny fa ny lalana ivoahany ivoahany ampovoantany tena tsy ratsy de zay ny tokony amboarina zany zay mba fangatahana de amizay milamina ny malagasy de kokoa ny dokotera manitra fa tena ilain'ny firenena ianao ka soan'ny malagasy aby misaotra toa dia mirary soantsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny velany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny salama rehetra naiza misy azy le manitra anasitrana Andriamanitra ny anasitrana an'ireo tsy salama rehetra naiza misy azy teraka tokoa ny izany lany crédit ma tapitra ny 2 minitra Neny nge iny jerike neny nge iny mahafantatra izy allo arahaba tompoko tsara fa misaotra tompoko le resaka varany tiako resahany toizanao le teo io nge azo asoina sakafo hafa le vary problema de zao nitsika nge tsika amin'ny aty amin'ny tanandala de tsy afaka loatra amin'ny resaka manana de tsy maintsy resaka quantité zany tsy maintsy miaingeo dikan'izany raha manana 2 arivo anao ohatra zao aleonao mividy vary tsy zay mividy loka mividy legioma na ohatra zany satria tsy araka raha ohatra dimy atrano anao de zay ny problème an'le izy fa marina izy tokony hivinana zavatra samihafa fa sarambabemaoka nge tsy afaka anao an'izany dolidoly inana legioma dolidoly nohatran'izany de fa tsy maintsy le quantité ny zareo ne tiany bebe kokoa fa azo zaray azoko makasitraka ny vary manko azo atao sosobe rano de mba mitovy ny fatra mba mitombo ny abetsahany manko de mba hoe mba vokivoky rehefa fenofeno ny gibo fa tsy mieritreritsika an'le hoe karaza-kanina mahavelona karazany maromaro anie mahavelona fa tsy hoe karazana tokana amin'ny fihinana tahaka amin'ny vary de zay atao be rano ny sosobe rano nirana nahary zay atao miovaova io vary io amin'ny karazany ko fa tsy hoe ovana ho anana na ovana ho hena na voankazo fotsiny allo eny tompoko tapaka le antsonao ny tenin'ilay olona teo de hoe tokony isika heritreritra ny karazana fihinana mahavelona fa tsy fototra amin'ny vary fotsiny de zay eny tompoko somary verina kely am'le resaka teo hitanao le resaka teo manazava kely zay am'le izy toy izy ary ny fanazavanao le izy hoa afatarina antsika malagasy fa ny fanjakana efa mamatsy volana izy io ao fa ny olana hoa lasa misy ohatrany hoe kolokolo izy zany de tsy tonga any amin'ny tatsa zany le vola tokony ho lasa mitatsa zany andany iza io manao io azavaina aminareo zany misy natao hoe aropa ty ambanivolo zany zao misy natao hoe aropa misy natao hoe forma prod misy natao hoe FDA misy natao hoe fid lasa misy anina ndray zany zao misy an'le depiki zay zany zao izy amin'ny fotoana de fid de ny problème andreo zany angolo le anaran'le olona le fikambanana hoe izy aby le fikambanana fa rehefa be iny iny fotsiny nampiasainy zareo de iny zany nazony volany de tsy tonga any amin'le tatsa le vola tokony ho azo zay vao mazava azonareo le izy mazava de ny problème tam'izay zany de normal zany le tatsa za mitikely tataka hectare amina ara no amboleny tsy manamboly izy fa raha ohatra zany ka io voly io hoe tena mitotona ka tonga any amin'le tatsa tena za miteny amitsika fa tsy misakafo taotsika zany tena ampy atsika malagasy zany hoe na velara-tany ho voleny aza mitombo ihany keo tena na eritreretinao zany hoe olona 10 na 5 eo tokony azo 5 tapitrisa na 15 millions de francs fa tonga any le izy azontsika izy izay le problème l'izy io de tokony jereny fanjakana zany tokony jereny le ministère mihitsy zany fa taiko hoe le ministère koa ao anaty zay le hoe tapitra ny 2 minitra azafady tompoko fa tsy hoe nanapakanao izahay hitrikitriako le hoe
eo ny fampitomboana ny famokarambary isaky ny hektara fa ny fampitomboana ny velaran-tany ho volena vary koa tokony ho politika mazava ary tontosaina ny fahasahiana fa raha mbola tsy voavamo iny ho mpanamoramora zavatra ny olona amin'ny fananantany de eto ihany sika tsy atopoko finiavana. Allo? Eny tompoko araba tafaveriny ianao araba. Tena ombako manana ny voalazan'le namana olona tsara teo aloha teo. Tena marina iny inge, marina mihitsy. Tena marina mihitsy. Tena tsy azo lava. Ary mitombona mbola ampitoy daholo eo le izy. Le arenatsika misy mandroba. Zany hoe tsika ihany ao anatiny a. Tsika malagasy ihany manao hoe de tsy voazara ny tokony aleny ilay vola. Fa ihemitsika miresaka fambolem-bary io ahenao zany anarany zany fo sako miteny anarany hoe i Gislain efa vahiny tao aminareo tao izy. Gislain tao amintsika tao izy. Ingénieur agronome zany. Fa raha ny hevitra zany efa manao izy zao fa raha tena voatohana tsara le hevitra tena tafavoaka tsika miresaka vary. Tena hoe tafavoaka tsy nahantany tsika andiara manondrana Madrigal tamin'ny andron'ny Repoblika voalohany inge zany ary tena vitatsika zany. Ary eo le lazaiko le hoe aoka tsy rabirabina aoka tsy enjikenjehana fotsiny. Za mahita efa manao zay mety ny tsika ndao asandratra fa manao zay mety le fitondram-panjakana de andao tsikirahina fa tsy andao soloana aniza atao iny soloana tintin de anao iny za tsy teo ka za manany antonasako ka ny teknozay mantonasako manina moa zany participer amin'ny tokony hanaovana an'le izy zany teklazay le fa le hoe ny tsika andao asandratra ndao amizay vonona isikipondry tsika hiasa amizay. Tena hoe hiasa tena hiasa fa tsy hoe miandry tosika. Miandry famatsim-bola. De famotsim-bola ao areny fa tsy famatsim-bola famotsiam-bola avy any an-dafy. Zareo avy any an-dafy mamotsy an'le vola fa tsy hoe tsika. Mampivilan-dresaka angeny fanaoko. Eno tena marina mihitsy ka mitombona alika ray mbozy amin'ny adalan'ny rivotra. Ao zany erika fa tena tsy. De temeny erika hoe zay manary fako an-dalana moa manino izy teo. Tsy mety hiteny izy. Tsy mety izy modimona be izy tany tany. Olany le crédit. Za miandry pizza. Vary anoany anay malagasy irany izy eno matompo. Mahafinaritra Francis. Afaka neno radio na eno ny Gislain mantsy de miditra mibantana zay fa resahany tany raha harinay vo Gislain. Ohatra manao hoe Justin le izy fa Gislain AIN. Izy dia ingénieur agronome namorona ny germoire bio. Fandresantsika lava be tao anatin'ny fotoana marainy. Ny sarina seho mihitsy tamin'izay fotoana izay ary ny germoire bio dia mahavokatra rehefa navadibadiny teo nandritra ny 90 taonany mahavita ny voambary anankiray mahavita mitondra talina na zanabary atany amin'ny 30 ka hatrany amin'ny 40 any raha ohatra ka folo farafabetany izy amin'izao fomba fambolena ara-teknika izay nolazaina teo izay. I rarina Gislain ihany koa no anisan'ny napiditra ny atao hoe Artemisia teto Madagasikara ary io ny atombohany tamin'ilay resaka germoire bio de io ny hitsatra zavatra hafa satria izy tsy resaka fitsabotena akory ny nambolena an'izy fa hoe fambolena fotsiny ihany fa mivadika aty amin'ny resaka fambolem-bary izy ankehitriny. Ny ao amin'ilay resaka teny amin'ilay randrana anankiray indray hoe 2,000 mahazo vary be da be raha miohatra amin'ny legioma. Tsy le famporisena ny olona iova sakafo anankiray ingy tsy hoe iova legioma taovao mangahazo mihitsy fa mahazo be da be ny mangahazo 2,000 mikataka 2,000 mbola mahazo be da be ihany koa no ny vary 2,000 fa naizana zany tsy mety amin'ny vavony sy ny lelany gasy ho azy zany fa vary ihany ny vary. Amen. Tanteraka tokoa ny zany ravim-bizo misy mantanina ravim-bizo ravina ravimanga nge zany vomanga mbizo fa tsy rely oroka kely reny atao hoe bizo fa malagasy vomanga io. Fiera fa malagasy zako mihinany tsovoky raha tsy vary. Vary manarany tsara mazy. Vary manara amin'ny ravim-bizo fa feo tonon'le ataon'le ranga amin'ny jijiny tsy fatako.
Allo. Eny tompoko. Miarabanareo e. Arahaba tompoko. Mihaino an'le resabarinareo to azara imposy de. Eno araim-bary tena olana nge lamy loatra le vary. Eno a. Ataontsika hoe na misy ary le izy zany de atao hoe 10 ohatra ny kapoaka ohatra raha midina am'izao izy 700 zao. De za zany mahita hoe tena vahaolana ankoatran'le fanampianan'le tantsaha lefa efa mividy le malagasy mihitsiny a. Zay. Mba ataovy re zay ampiakarana azy ary izy nanao ananso am'izany moa zany fa voalohany am'izany foana Fanapa-kevitra raha te hoe karena rehetra. Fanapa-kevitra. Ara te hoe karena. De zay aloha zany no tena olana aloha zany am'izao lefa efa mividy de mba jereo lefa efa mividy e. Latsaka ambany loatra. Mahazo fotoanareo. Makasitraka tompoko. Raha vao miteny izy de mahatsiaro ny namako Jean-Jacques Karajetson am'le hoe midy fa efa mividy midy malagasy sy ny sisa tolo-kevitra be de be mihitsy fa mby am'le kivalavala ny tanora mane misy mihaino fa le voatenitsika omaly koa de misy atrany mamaly hoe sarotra nge manatanteraka zany sarotra zany zany fa ninona no mora manontany a eny tompoko. Allo mihaino tompoko. Eno a mahafinaritra mihaino anao. Misy le hoe mpandraraha mpanafatra vary. Maninona moa raha mpamadihana indray hoe ireo mpanafatra vary indray no asiana mba manampy amin'le tantsaha mpamboly vary. Zany hoe ny tombom-barotra be azo misy apahana le fa ny amin'ny famokaram-bary fa hidangana indray am'izay ny vidin-javatra ararotiny mpijiry ao nge le tsy voatentsika teo e ilay lalana o le olona teo fa ny lalana maro fa anisan'ny lalana anankiray mahatonga n'ilay vidim-bary tsy mifanararaota indrindra fa am'le asarotry ny fiainana voateny le niantso talohan'le farany. Sarotra be aloha ny eritreretana zany ho tanteraka zany fa de sosokevitra fotsiny afaka apetraka le namany. Eno a za aloha somary kirikirina maheno olona miteny hoe sarotra be manateraka an'izany fa rehefa misy miaino ary iarahana manatanteraka n'le izy fepetra iarahana amin'ny fanaramaso mihitsy hoe ty nefa ny fanarahana koa ny sy tanterahana izy tsy natateraka tao manino misy teo manina faible hoe erika manina faible miala maillon faible miala tsy maillon de pain akory io a maillon faible miala na maillon mpanao fantsy fahasahina manenjika an'ireny olona manivaka manimba ny firafitra ny tsara efa izorandreny reny no hitako kokoa lesoko ankehitriny airako mandray fanapahan-kevitra amin'ny fitandro filaminana nampanaovana zay rehefa 3 andro afatra 5 andro tatsoato zao de zay manao tsy manao mananina amin'ny arotava ity inona akory tsisy ndray izy zao maly sy vaky maly fa ahoana ihany vetivety kely de tsy ampiarina vetivety kely tapoko de ampiarina vetivety kely vetivety indray a de hitanareo vetivety indray a de tsy hitanareo zany hatrany ny eto Madagasikara eto aizany tsy fanarabirabitsika ry tantain am'le hoe ity ve atao sa tsy atao e ivoatra sa tsy ivoatra e ilona amin'ny fahantrana sa ilona am'ty arena be ananantsika eto Madagasikara ty hotrandrahana izy io asa hotrandrahany taranaka ka isika aza ankehitriny tsy maharo an'lesika inona no avela ho an'ny taranaka afatra ny iny aloha raha sanatriavana ka lasa ary olona any amin'ny varotsy mifody de ho ia hoe areno tsy mety ataontsika ankehitriny tsisy lovainy taranaka eto zao foana no atao fa ampiandry tsy mandray andraikitra fa resaka de tsisy toy an'le izy ampiarina vetivety de tsisy toy an'le izy atao zao vinavina rehetrarehetra zao fa Madagasikara de malaza hoe firenena be vina firenenam-bina firenembina vary manarany ravim-biso saika miteny telo foana. Depuis 50 ans, Eau Vive trouve son originalité et sa pureté naturelle au cœur des montagnes d'Anjanville. Et voilà 50 ans qu'Eau Vive traverse le temps, avec vous, grâce à vous. Eau Vive vous remercie pour ces 50 ans de complicité. Merci pour ces 50 ans de moments partagés. Merci pour votre confiance. Merci pour toutes les autres années à venir. Eau Vive, ma source de vie depuis 50 ans. Retrouvez-nous sur la page Facebook Eau Vive Malagasy.
Ripony eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Azarena eny rehetra eny ny kasibosy vao avy nampiasaina fa manamora ny fiparitahan'ny valanaretina toy ny COVID-19 ho an'ireo mpikirakira ny fako ary mipaka any amin'ny fiarahamonina manontolo. Koa sasao amin'ny savony avy hatrany izy ireny mialohany hanariana azy anaty fanariam-pako. Toerintsika ny COVID-19, arovantsika ny mpiarabelona amintsika. 3, 2, ray tratran'ny taona dia lasina izao inary bonus to Canal Plus mandritry ny 5 andro nefa ankafizina ho lalao fanatanjahantena toy ny Premier League miaraka amin'ny Liverpool sy Manchester United, ny rugby top 14 miaraka amin'ny Clermont sy Racing 92 ary koa ireo sarimihetsika sy tantara mitohy toy ny Underwater, The Good Lord Bird, Sonic le film. Ataovana ary ny abonnement dia lasa izao miaraka amin'ny bonus to Canal Plus mandritry ny 5 andro. Les bouquets Canal Plus. RDJ am Siv Maraina. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Da miverina tsy man'ny tsara. Miveritsika io zany zao ato anatin'ny rivotra rehefa nandalo kely an'iny fango miantona kely iny. Fa na dia zany naty zany ara tsy sasatra izay mampatsiahy anareo fa ao aorianan'ity rivotra ity dia ho tapaka ny fahenoana ny radio fa sao dia eo indray nareo fa nahoana tena moana fa misy manindry zeritreretra noho ny fanatsarana sy ny fanamboarana lehibe mba hananantsika zavatra tsara. Mananatsika fifandraisana mahafinaritra dia tsy maintsy miroso amin'izay aloha tsika mandritra ny tapakandro. Eo tapaka zany ny fihainoanao ny radio mandritra ny tapakandro manomboka amin'ny 6 sasany marapatonga ny hariva indray après midi fa miverina izy rehefa après midi eo amin'izay dia misaotra indrindra antsika izay amin'ny inona moa zany fanao filazana zany amin'ny faharetana fa maharitra dia manana ny soa fa na dia zany natsany Larisa andray vahintsika manambahintsika madame Yary avy ao amin'ny ABC School miarabanao. Miaraba antsika rehetra eto amin'ny plateau dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra. Vaovao nentiny madame Yary ho an'ny rivotra androany ho an'ny mpiaino moa zany mazava ho azy. Tonga dia hanombohako azy aloha zany dia amin'ny latsinainy ho azao efa fantatry ny be sy ny maro moa zany fa izay eo amin'ny ABC School dia mampanao an'ilay formation ana call center zany hoe ho antsika maniry asa eny amin'ireny orinasa ireny asa mihaja be karama mendrika ho antsika tanora zany dia amin'ny latsinainy ho avy izao ny fidirana amin'ny 12. Dia izy ity moa zany mampiavaka ny ABC School manao izay formation ana call center zay dia mamolaka tanteraka zany izay ny vava ny sofina zany hoe ataonay izay ahatonga anao ohatran'ireny vazaha kely ireny mihitsy na ny accent rehetra ary volana ihany le formation vita ny formation tonga dia ny orinasa indray no mitady ny mpiasa. Zay ny mampiavaka ny ABC School moa zany formation rehetra atao amin'ny ankapobeny vita ny formation dia izay ihany no mitady orinasa iasan'ny mpiasa dia nisy orinasa ihany entompo amin'ny latsinainy zao amin'ny latsinainy avy izao zany amin'ny 12 ny fidirana formation ana call center 11e vague izy ity. Nareo mampiasa Canal Plus ay fa betsaka kay nareo mampiasa Canal Plus fa ahoana moa izay ka zay misy le tiako tongavana mantsy dia ankoatran'izay dia efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana ho amin'ny course EPE, BEPC, BAC dia eto zany dia miteny hoe izay tonga aloha dia ho ataonay candidat d'école avokoa dia tongava fa voafetra ihany ny toerana efa misokatra ny fisoratana anarana dia tapatapaky ny volana janoary iny no miditra dia toto matière izy io ohatrany hatramin'izay tsara be ny résultat. Dia izay ihany koa miorienté ny ankizy indrindra fa amin'ny classe terminale hoe amin'ny resaka sériany zany atony série misy anao kokoa satria tsy vitany mampianatra fotsiny mba ahazahoana izay résultat tsara izay dia misokatra zany ny fandraisana mpianatra amin'ny cours CEPE, BEPC, BAC candidat d'école izay tonga misoratra anarana. L'école center moa misy niveau zany hoe ohatran'ny hoe niveau BAC voaraisinareo sa hoe amin'ny ankapobeny zany izay niveau BAC izay nefany misy olona tsy manana afa-tsy BEPC nefany mahafehan'ilay teny frantsay zany dia miezaka mandresa lahatra ny orinasa misy an'izany mantsy izao le hoe ilay ankizy sady tsy mahay manolatra izy tsy mahay mamaky teny efa izy manoteny frantsay be
satria izy mipetraka any an-dafy de mafia tsara le teny frantsay izy amin'ny fotoana tamaina mafy be ary dia marina tompoko fa nijery vaovao maneran-tany tsy nahatara ny tompoko toiza hatrany ABC school zany hoe tsy mipasaka anala plus tonga ao amin'ny ABC school ianao zany de efa misy miorienté anao amin'ny zavatra za tompoko de miara-miasa amin-jareo zaho taraiky rehefa aveo ie de akoatran'izay ao amin'ny ABC school zany misy an'ilay atao hoe opérateur de saisie tongava manao formation herinandro ihany de tonga de miasa ianao vao vita izay opérateur de saisie izay zany hoe izahay indray zany no mitady olona hiasa eto fa tsy ny olona ntsony no mitady ny asa de miantso zany hoe raha te hiasa ianao tsy miasa de tongava manao formation ana opérateur de saisie amin'ny ABC school fa herinandro ianao no mianatra de tapitra ny herinandro manao dactylo sy ny sisa moa zany manao dactylo sy ny sisa izay mihitsy mazava zay rehefa manao ny ABC school tompoko ho an'izay mitady azy dia eo 67 hectares atsimo no misy azy eo akaiky ny logement 260 misy trano lady be zay eo de misy ihany akaiky ny terrain eo de misy koa akaiky ny poste ry ao no misy azy ka za mipetraka teny taloha rehefa manao an'ilay izy hoe de tsy maintsy mahay le ankizy sa hoe nareo mahasamy teny an'ilay ankizy hoe tena tsy mety mihitsy ny mety tsy afoana satria matsy zany zay valy atanàna zany de somary elaela za zay mahazo zavatra de amle fanoratana zany ohatra somary mirabirabo ve za de mety sa tsy mety anana fasahina ve na hoe teny an'le ankizy hoe mbola tena tsy voafolaka ao mihitsy le izy tsy afaka vola manko miasa aminay aty amboalohany zany zay de fa afaka de miresaka am'le ankizy zany zay ohatran'izao ny zavatra ataotsika de ohatran'izao ny zavatra miandry ihany fa amin'ny ankapobeny zany raha tsy resaka afa-tsy le opérateur de saisie sy ny informatique ty zay de mahasamy teny hoe tsy maintsy mahay ny mpianatra mivoaka avy eo amin'ny ABC school raha nisy mpianatra ohatra raha misy ankizy ohatra hoe zato mety hoe ny 9 am'izay tsy maintsy nahay daholo de iny zany zay mahasamy teny mihitsy hoe tsy maintsy mahay ny resaka école manko ndena tiako tsindrina ao anatin'izay l'école zany arakaraka le ankizy io de azavany edy mbola aty amboalohany satria misy ankizy zany ndraindray ny zavatra omenao anazy eo ampianarina mety hoe tsy manao pratika izy rehefa tonga any an-trano de iny zany hoe tsy mitovy ny ankizy fa amin'ny ankapobeny raha manaraka tsara ny conseil rehetra omeny mpampianatra ao tsisy tokony tsy aizan'ny mpianatra mivoaka avy eo mihitsiny de ny ankoatr'izay tonga de mba tonga de hotoizako angamba ny ABC school ny sekoly voalohany mahasamy teny koa zany eto hoe sekoly voalohany na afaka mpianatra be indrindra raha mbola resaka préparation na concours de ny concours idirana ho mpiasam-panjakana zany ny misy zany zao de ny concours idirana ho polisy manomboka any amin'ny agent ny inspecteur ny officier sy ny commissaire de efa misokatra ny fisoratana anarina efa be de be ny tonga ao de misy kilasy vaovao hosokafanay tonga fa mbola mandray ny ABC school misy ihany koa ny préparation na concours idirana ho gendarme de manomana zany ny ABC school ho anao zay te anao gendarme na vehivavy na lehilahy de tonga fa tena mahasamanao défi mihitsy zany izahay hoe izahay ho any mahafaka be indrindra raha mbola préparation na concours de azavarim-barina fa mbola mitony fisoratana anarana mbola afaka manao dossier ianao de tonga ny concours na greffier moa zany iny efa nitenen'ny tompona andraikitra hoe ho avy izy atsy ho atsy efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana mijery pointure moa nareo rehefa hoe resaka concours na gendarme efa misy ao efa misy toaza zany ao fa ny toaza zany efa misy ao zany de tonga eny de efa miorienté ny ankizy rehetra zany zay ny préparation na concours idirana eny amin'ny université rehetra na université inona na université inona de manao ny ABC school idirana ho première année de tongava fa efa misokatra ihany koa izy io ny mampiavaka ny ABC school moa zany de raha tsy afaka ianao amin'ny ora irana be sy maro de afaka misafidy zay ora tianao ianarana ianao fa mety foana zany na amfiry na amfiry tianao de eo amin'ny 67 hectares atsimo apitan'ny postre malagasy eo ny misy anay de tongava fa misokatra foana izay isanandro isanandro misy laharana manomboka amin'ny fito maraina hatramin'ny 5 de laharana ny 034 67 333 77 034 67 333 77 na afaka miditra amin'ny page Facebook ny ABC school fa misy mamaly anao 24/24 amin'ny raha fisokafan'ny birao misy hoe pause nareo amin'ny atoandro sa tsy misy fa tonga de mitoy na mifiry ianao tonga any de afaka mampaneny sonnerie na efa hoarina any amin'ny 10 de misy mandray foanao na lahady na andro fety misy foanao
Mankasitraka ny salama tsara reka eo Madame Yary avy eo amin'ny ABC School anetana antsika ihany koa zay maniry hianatra momba zany hoe call center, resaka informatika, resaka opérateur de saisie moa izy mankasitraka anao. Mitoetra ny fandarana rivotra amin'ny teny ity ary dia miara-miasa amin'ilay toerana akakely atsy aho eto Analakely za tompoko no karazana ohatrany hoe mpitondra teny ao amin'ny toerana io dia tsy zany fa Canal Plus dia manentana antsika rehetra anao réabonnement ao amin'ny Canal Plus Analakely mandritra n'ity volana ity satria dia mahazo indray le 10 andro ianareo izany hoe mahazo le tokan'alina avy hatrany ninona zany boky ampiasainao na évasion io na hoavy izy tsy izany zalo miteny eto zany zao aloha dia afaka mandeha ao amin'ny Canal Plus Analakely nareo. Canal Plus Analakely ny teneniko fa tsy miteny ny hafa ako satria ao ihany ny miara-miasa aminareo dia tongava ety Analakely reo mandala ety Analakely na inona dia asa vidy anina aloha sakafo maraina efa mahazo tokan'alina dia afaka mandeha ao ianareo ialana tsiny tompoko natara fa tsy natara dia tsy fahatarina akory sanatria fa ny fizirany vaovao maneran-tany satria vao nisokatra ny masony zao tontolo zao dia akory fa potika teto Madagasikara ny tany la Frantsa dia rava ny atao hoe démocratie américaine amin'izao fotoana zao satria dia niditra tao amin'ny senary zareo amin'izao fotoana satria le fantatsika tsara ny olana le Trump tsy mety hiala president Trump fa hoe nisy halatra le fifidianana teo di Joe Biden fa hoe Joe Biden no lany ary efa manaiky an'izany daholo ny rehetra fa Trump tsy manaiky dia no idina ny compte Twitter sy Facebook ny Trump amin'izao fotoana zao satria nanao teniteny tao le reny miincité olona amina resaka le hoe tsikitsika io ndao tsika grève ndao tsika izao ary dia akory ny ateraka fosy samy hafa mihitsy le grève ty tsika siany amin'zareo ny any amin'zareo tsisy an'le hoe le olona teo hoe tsisy tany tsy misy an'le zany ana satria ny anazy tsy na avelan'ny teny zay olona miteny mahagaga anany hoahy za zao nahita an'le omaly tetsy amin'ny ENS manarotsoatsinany ny tompoko amiko fomba fijeriko le izy fa avelana ty amiko le izy raha ohatra ka fa maninona ho ara avely teny izy marara ny le olona matoa miteny avely teny izy de kadrena izy satria ohatra ny any ampitan-dranomasina hitako zao migrevy le olona fa ny polisy no kadre anazy mba tsy ohatran'ny fefy izy fa avela hiteny zay marary azy fa tsy ohatrany tsy mety aty ka taroka likany tsy miala vola sy ny kabobo disy ty na hitan'le bandy vo taroka bina to za le tsy mety kosy de tafiditra tao amin'le toerana am'zay zany zareo am'izao fotoana zao nanao fanambarana i Barack Obama nanao fanambarana ihany koa i George Bush de efa miady amin'ny Donald Trump koa ilay vice président tamin'izy teo fitondrana zany combat zany ao am'izao fotoana zao de tena mbola miandry zany tsika hoe inona zavatra mitranga inona zavatra iseho i Donald Trump nefa efa niteny ihany hoe iaina tsy maintsy hiala en 20 janvier satria en 20 janvier zany no atao ny fifamindram-pahefana eo amin'ny Joe Biden sy Donald Trump de hoe ho tanteraka sa tsy ho tanteraka ho avy zany Donald Trump sa Donald Trump nefany tsy maintsy mametraka ny koa zareo américain ale monarchie hoe il se Trump trop ancien moment de mampalahelo ny dala de eo zany hoe zay aloha zany natarana zany de mbola mijery an'izay de mbola varina mijery an'izay hoe inona zany zavatra hitranga ny eto de manao fampitana am'izay ianao tena samy hafa mihitsy aloha ny antsika na ny any la Frantsa koa mitovitovy amintsika ihany fa somary fanalavilavitra kely izy fa tsy tena hoe ahoana moa zany tena zany hoe tsy tena mitovy be ihany fa mbola misy foana le izy malefaka koa de mety amintsika nefa ny atao tsy malefaka be fa zany hoe nindrareo zany mbola misy an'le atao hoe azo fifena ihany le olona fa amin'ny ankapobeny manko rehefa misy grève ohatran'ireny tsy maintsy misy mimpandroba mpanaroroatra de mangalatra le rony tsarotsika dao zany rehetra zany ny gilet jaune sy sisy reny tany la France ka eo mihitsy maty zany zao le izy tena hoe potika zany natao démocratie zareo américaine satria hoe zareo fitaratra no lasa tsy fitaratra tsony am'izao fotoana zao eo no fantainina mipetraka manambara manao hoe hoay zao tontolo zao anao iny zao tontolo zao raha am'ireny zavatra nitranga ireny zay tompoko no amarana ny fandarana am'teny ity
lehilahy tapitra de nyfandara farina daholo le nareo de hoe tapitra mifandarana zany anao fialange manao rattrapazy foana aloha mandritra fotoana mbola sy tapitra ka moa zany averako miteny foana le ry satria izy mbola manao rattrapage efapolo alina izy tsy teto mbola verina foana mbola verina foana ho averintsika foana fa ho tapaka ny fandarana manao rehefa vita ity rivotra ity dia amin'ny tolakandro indray izy no miverina ka noho izany pio radio anareo fa tsy mihaino radio avinareo maro mahita ambaranao anaka ho anareo izy metsy ny radio hafa dia vono ihany radio anareo ratsy be daholo radio rehefa iantiaryzeny ihany foana ary zeva mba tsy mety kosa zany ino tsy mety an'izany dokam-barotra be ho atsika zany DJ ihany radio sara andriny eto Madagasikara tombony karamase eny arako marina toko talea dia aninao ny raimbozy fa aloha anahy zay kosa aloha solelakization talea krismasy sy tombaovao zay teto foana talea bonara tsy teo mihitsy zao izy vao manonitra tsy nateo azy de eo izy miady karaha zako nge mpitondra teny bonara moa zany de bande milay zany fa ny donara de bande dondrona tsy mitovy bonara sy bonara mitondra fahasoavana de gotara mitondra goty azafady mba tsy vanina de azafady fa diso tamin'iny fona mihitsy fa ino moa siko teny mbola sy tapitra ndray izy teo fa zana azo facture anankiroa ndray tamity volana desambra jirama ory jirama dia petraky ndray le fanontany fa ahoana no mahazo facture anankiroa izao ary ny vidin'ilay saran'ilay izy tsy mitovy fa mizara roa nefa vanim-potoana ray vanim-potoana ray ihany volana desambra ihany dia ny anankiray tonga de be de be anankiray tonga de kritikely zara fa misy eo zany efa tena petraka manambara jirama asio fanazavana tsara ny makasika nyty resaka iny ty izy teo ty resaka jiro ty fa be de be ny tsy mahazo an'le izy ny resaka rano ihany koa zay mampitarana sy mampikaikaiky an'le faritra anankiray zay hoe le rano aterina any amin'ny reo faritra reo zany misy an'le sombotra ngeza sombotra zao sopotra le anina ngeza be iny zany le silo be iny de fangalana le rano ilaharina aloha le rano tsy maninona le izy fa amin'ny akapobeny mampitarana ny olona le rano fa tsy tena madio le rano eo zany le fantena petraka rano aveza le izy zany no entina mandeha ihany aterina any sy ny sisa ary tsy maharaka ny rano satria be de be le toerana zany be olona be de tokony mba jerena ihany koa hoe arakaraka mabetsaka an'le olona no anaterina an'le rano hoe mba indroa isan'andro manatra rano ve azo atao sa tsy azo atao zany maharaka sa tsy maharaka ny jirama sa ahoana sa maninona fa tena le rano sady tsy teneniko indray fa tena zezika be mihitsy le rano tsy maharaka le rano ary de lasa ohatrany hoe le olona manodididiny am'le faritra eo ihany eo misy an'le sopotra fitobiny le rano eny no mahazo an'le izy ka enao zany raha vao taratara kely no mandeha maka le rano tsy mahazo ny toerana olona hafa izy io anitosy itosy io itosy io mahapalahelo rangahy malaza ny ohatrany simbe ny rano mitosy anarana marihana tompo fa misy vovy eo aminay ary ery ambany ery le izy de io moa le nampimenimena ny irrigation raha ny tranonareo izy ary ambony be ary mivovonareo ary ananinareo maninona le trano raha findrikaiky mivovo eo zany mihitsy tolokevitra ny anay iny tolokevitra fa de zay zany le zany hoe inona no tokony ampiana kokoa ngamba n'lay fanaterana rano fa tena tsy maharaka aloha le rano dia ny jiro zay tena mampikaikaiky manomboka amin'ny 10:00 hatramin'ny 7 alina toko de ambany ny tension ana jiro tena farak'izay ambany indrindra de eko zany le manontany tena hoe fa ahoana ary ny facture ihany miakatra nefa misy lera tsy afahanao mampiasa zavatra be de be satria ambany be ny tension ana jiro nefa le facture nao ambony ihany inona ny zava-misy inona ny zavatra mitranga ny fitaovana ampiasaina tsy miova fa reo foana ihany raha nisy orinasa tena naberesaka ny malagasy anatin'ny taona ampolo maro vitsivitsy zao dia ny jirama nefa tsy hoe orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana tanteraka mbola miankina amin'ny fanjakana izy amin'ny akapobeny ahoana ihany ary izy ty olana ela loatra ino atao president na rano na jiro na fidiovana na hazavana miafy ny malagasy noho io
so ihany aloha fa tsy hoe mahenika Madagasikara ray manontolo ny jirama fa raha izy no mahenika Madagasikara manontolo de zalahy noho zany asy fifaninanana ho izy io asy orinasa hafa mifanina zay lazainy Bonary zay ny tiako amba any andafy nge tsy jirama any zareo any fa masy CDF misy ana zareo jira fely hafa ny jira hafa ny raha naniry sorany frintsy firy sorany frintsy moramora ihany ianao zandry moramora zandry izy le tenenao aloha amin'ny tsamo iza veloma tompoko veloma aiza koa mbola tozakany le resaka jiro teo asy fifaninanana miresaka rano ihany ko efa misy ihany koa ny resaka rano zay mifaninana amle teniko izy le izy fa mandeha le fifaninana amin'ny resaka rano fa mampalahelo de zao misy manimba le tuyau an'le rano zay mamatsy an'le faritra izy manimba le tuyau efa ory rano ve de mbola efa ory rano zay mihitsy efa ory rano tsy maintsy hoe olona tsy misaina foana efa ory rano mbola tapahana ihany koa le rano zany mbola misy manimba koa le tuyau de manontany zany iza zany manimba le tuyau am'izao fotoana zao satria lay tsy ny fanjakana kosa io azafady tsy fantatra tsy fantatra aloha zany malala misy tsika nandeha anaty lohan'le olona manimba sy olona manao an'izany mbola tsy fantatra kosa aloha tena hoe isika ankehitriny manko de manana an'izay firehana izay fironana isaky misavatra tsy mety ny fanjakana foana no enjehana za eto kosa mba misolelaka amin'ny fanjakana tsy voatery ny fanjakana manao an'izany efa ory rano ve isika riparetanindrazana malagasy de mbola sy mbana fireneneny tosy fireneneny tosy ngeny nahitany zay zavatra zay de zay no mahatonga amin'ny teny izay itosy raha ngatsy itosy firenena mahaleo tena amin'ny lafiny tsy jirama fa teo nampitaraina ny olona fa manina tompoko avy be ny orana taty avila tonga de tosy ianao maina be ny andro any fa tam'le maly any afaka manana aloha be de tam'le talata tena tsisy orana mihitsy nosy ny olona fa ngahy ianao avezany tolena be toy avany vila avy be mihitsy orana fa hoany ty tosy tsisy orana mihitsy toy antanino eo akaikinareo nanao tafady antanino eo akaikinareo eo nanao tafady ny tampozy mahay mamaly an'le izy lazain-dralahy ireo mpanao briky ireo manohana ny orana tsy latsaka any ambotro manjaka avy inona koa ary kosa antanio ambotro manjaka rehefa tsisy orana ao itosy reo manontany indray ny apitatafika de manontany indray ny atanjomba hitanao io hoe farana tena antany misy ny ambatondrazaka fa any koa mavaly an'io ane le goana akory ny rano aminareo de zay zany le resaka rano amin'ny akapobeny amin'ny faritra iny zay nefa ny fasana mandeha foana na rano eny amin'ny fasana eny cimetière fa izao e fa de le rano zany zao tsisy mihitsy aloha zany efa ho 3 volana eo teo zany na de efa avy ary ny orana de manontany zany hoe avy ny orana tokony efa misy fomba fanangonana rano tatazanareo ny ranorana efa mitaty iny tsy olana e fa le olana zany zao le hoe ilay rano mandeha amin'ny pompe mihitsy satria mba misy fanadiovana koa nge le rano mandeha makany eo mba voadio de iny le rano mandeha mba voadio iny iny le mba dadavina koa amin'ny le zany mba tsy makarary kibo tsy mampivalana tsy makarary vavony tsy mampitambarana rehetrarehetra satria mandry anao de komavoka be toy zany avy any fireneny tosy ndray tony komavomavoko to de reny rehetrarehetra reny zany de zay le mba takina hoe inona ny tokony natao président ino atao ny orana efa misy ny ranony efa tsy mandeha ihany tuyau vaky tsy vaky misy rano mivoaka fa misy mamaky fotsiny tsotro zao le tuyau de tsy mandeha le rano ny tsy azoko efa inona moa ny tombony azon'le olona manao any tsy voavaly le fanteny efa lazako fa raha tsy mavaly zany mba teo hoe andorakatsika mamaky tuyau iaraka mba tompo tsy malaisany amin'io lisy samy mihinana any mahavarina anay samy misotro de za samy mihinany tainy testerika tompo fa avy mieritreritra hoe so de mba le patsaka ranareo vovory manimba le tuyau io de am'izay masokara mary le roa satria raha vao mandeha le raha tsina de manendrikendrika olona oranga take tsy miteny olona hoe ianina le izy tranga nge zany fa zao e mindresaka rano ihany fa mitondra rano bozy misy tsy mety aminy fa tokony eto izy bozy ake marina vovo de izy mampanirakola za manendrika izy tompoko mampaniraka le tuyau miresaka rano sika ary ny rivodoza miteraka rano teraka tondra-drano akory azy le rivodoza tato ato eno anarana voaingany iny hoe Danilo aiza ho aiza izy zao any amin'ny 2 kilometatra miala amin'ny Masikarenina
ay any avaratry Madagasikara zany. Ary izy nandeha niakatra nakany ambony avy eo izy miverina nidina ndray tena je te connais bien les cyclones. Nosy Maurice no nosy akaikikaiky azy zao aty amin'ny ranomasimbe indianina aty nosy Maurice zany mety ho tandondominy fa ohatrany miamalefaka hono izy kanefa zay voalaza any Eriky zay hoe ohatrany malefaka nefa miamatanjaka ohatrany rano jirama. Ary ny olona rehefa zavatra mitondratondra anazy hoe misy dani zay eo anoloany eo Asa mamely akaiky rangahy. Azafady hay Gara Daniel ny anarako. Daniel tena azafady. Nareo rangahy. Aferiko ny teniko e. Aferiko ny teniko. Tsoay mihitsy ny teninao. Tomoko mihitsy le izy. Ny teniko arina fa azarina. Ekena zany. Fa rehefa ny olona mitondra dani zay mahafinaritra izy zay. Ary rehefa mitondra anarana io Baron. Le izy zany efa tsisy dirako mbola dirana iala. Efa hoe ifarana fandarana kleseo koty. Bozina manapitra fa azy. Misy alahelo manokana. Alahelo manokana mihitsy ry be se be le lohany be. Efa mampagely izy mbola. De Baron zany teo. Misy cyclone mandeha kokoa aminareo matonga. Misy cyclone mitondra lohateny faly. Ary Baron. Sengetry boniny tosy mahinona mahatonga sy hipetraky ny tosy. Ila ny diranao am'izany. Ndanao makany atsira be any. Ozy izy ozy Raimpozy tsy vovy zany no mampakomavoka anao fa anao natran'izay fa komavoka. Za ndraiky ena siny am'izany zao e. Andrea zange tsy manao an'izany. Zange manaja an'zy. Larisa te hiteny Elizy fotsy izy de ozy izy Raimpozy no ozy izy Raimpozy. Zay nge nagasitako ny Larisa. Masolo vava izy. Hitanao am'izany. Nazo zay Raimpozy toko vola pisolo vava mamanjakely zay. Tena maresy foana raha pisolo. Maresy foana pisolo. Raha vao vehivavy misy namana pisolo vava zay any de izy tena manjakely mihitsy. Io zao na oara mangalatra na ohatrany hoe mba midaroka olona de mba enao miaro ahy. De no sisy de zaho le vonjenao any amin'ny figadrana de mba miresaka kely mitokana tsika isanao any. Resaka fotsiny ve? Tsaro fa efa niova zao ny aizako misy zanako ny manontany anazy zany resaka fotsiny tena zamana tena zany efa nisy fanovatoerana atao amin'ny fitsarana tao a. Aza dinona fa averina ihany fanambarana teo ho faty ny RBG rehefa aveo ka tsy ho faty lesy fa ahoana resina ataonao iato hoe iato e allo ampianarina aka maty kely zany le radio le araka ny lafiny teknika misy fanatsarana teknika hatao tompoko dia iato izy fa raha matsaravina am'reny sitina fotsiny. Stompoko le izy zaka zao manampy seva de seo. Yakana attention ihany ty Raimpozy izao. Io ary tena Kalmeo dia iato ny RBG manomboka izao rehefa aveo afaka minitra vitsy ary dia azoko tiana ny radio anareo raha tsy mandeha aza miantsotsonareo hoe oare barana hoana tsy mety eto fanambarana le izy. Misy manino ny radio aty aminay a. Fa raha tsy mandeha izy io riva ankolo time de omena anareo tompoko larana finday amin'ny Baron zero. Izy antsoina. Satria be de be le olona pienjy le na tezy tampoka se na tsy tezy zay ambarako ny marina. Zaka pisolo vava. maninjininjy Larisa, ianao pisolo vava. Fa Raimpozy koatra manjeraka be zany. Lara pinday amin'ny Baron tompoko atsona raha tsy mandeha ny RDJ riva ao mifandarana. Ho an'ireo namako le mahafantatra numéro any fa numéro ve mo tsy hain'olona foana iny any izy rehefa tafavy. Tononoko nge 033. Ny anangy na tsy namako ara miantsoantso fahatany eo. Dia zay zany fanambarana mahakasika an'izay aloha. Ary misy miantso de ahoana ho tompoko. Ary famezana fotoana antsika indray radio fa ohatrany marary a. Ary ny famezana fotoana antsika indray raha mipitso eto amin'ny fandarana rivotra hatrany manomboka amin'ny fitsasaka hatramin'ny sivy sasany hariva ny cool time amin'ny teloko hatramin'ny 10 ora mirary soa velomo salama ba. Inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mijafy. Rehefa iny zay manasa olona. Alasinainy taratana larobila ka misy moasa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, miraikitra. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Galana, miaro ny fahasalaman'ny mpandeha taxi be.
Orange, mirary fety sambatra ho antsika rehetra.